Que chaque personne puisse rencontrer ce Jésus-Christ et ta plénitude, Jésus. Oh Jésus, oh Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Manifestera. Chante encore Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh. Chante tout ton cœur. Adonai se manifestera. Chante tout ton cœur une dernière fois. Appelle son nom. Appelle son nom. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Je prie que chacun, si spectateur et spectateur, va nous la tungari très toi des acteurs en grâce non daol. Si spectateur as années de idir foutan fanchuna no, va nous la réjouir c'est ton guette social, des anisanya jai, anisanya acteur as an fanchuna no mit san des sociaux. Rayase no des sociaux Joan. Raha nefa ianao dia Jesosy androany, raha mifaly ianao dia Jesosy androany, dia izay tsirairay avy anisan'ny olona tiana hoe hiaina an'izany Jesosy akafy an'izany Jesosy fa tsy hoe hijery fotsiny. Jesosy velelay miasa malalaka ianao, atao izay tianao, atao izay tianao, esorony fahaizanay rehetra, fa atao izay tianao Jesosy, atao izay tianao Jesosy, atao izay tianao, miasa malalaka ianao Jesosy. Oh, tu manifesteras ta gloire, Jésus, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. L'assistance de Dieu manifestée. Ta gloire, Jésus. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver aujourd'hui. De grandes choses vont arriver. Parce que l'assistance de Dieu va se manifester. L'assistance de Dieu manifestée. Chantons ensemble Yahweh.
tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Là-bas se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Rapha se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Rapha se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. On va proclamer ensemble aujourd'hui que tout ce qui ne va pas va bien. Je ne sais pas si tu vois, quand Jésus il est là, en fait, tout va bien. Si tu vois, quand Jésus il est là, en fait, tout va bien. Proclamer ensemble Jésus avant même de commencer la louange, avant même de commencer la prédication, avant même de recevoir les paroles de bénédiction. Tout va déjà très bien. Tout va déjà très bien parce que tu es présent, Seigneur. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour ses enfants. Dieu sait ce qui est bon pour ses enfants. On va dire ensemble notre propre bouche, Jésus, tout va bien déjà. Jésus, tout va déjà très bien. Proclame de ta propre bouche, Jésus, tout va déjà très bien. Dans ma vie, tout va déjà très bien. Dans mes études, tout va déjà très très bien. Dans ma vie, tout va déjà très bien. Dans ma vie spirituelle, tout va déjà très bien. Parce que tu es présent, Jésus. Tu arranges déjà les choses. Tu fais déjà des choses en ce moment. Tu te manifestes. Tu te manifestes, déjà. Tu te manifestes, Jésus. Tu te manifestes, Jésus. Oh, tu te manifestes, Jésus. Tu te manifestes, Jésus. Tu te manifestes, Jésus. Tu te manifestes, Jésus. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut dire Alléluia pour Jésus? Est-ce qu'on peut dire Alléluia pour Jésus? Oh, merci Jésus. Tu assistes déjà. Tu assistes, Seigneur. Tu assistes. Si tu as des pieds, bouge un peu tes pieds comme ça. Si tu as des pieds qui peuvent sauter, bouge un peu. Si tu as des mains, lève un peu tes mains. Si tu peux bouger, bouge. Peu importe ce qui se passe, bouge. On va danser pour Jésus. On va danser pour Jésus. Wouh! Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai,
à prier cet après-midi, commence à prier. Entre dans la présence de ton Dieu, entre dans la présence de ton Dieu. Approche-toi du trône de grâce avec assurance. Libre de toute culpabilité, libre de toute condamnation, libre de tout jugement. Approche-toi du trône de Dieu avec action de grâce. Entre dans ses portes, entre dans ses parvis cet après-midi. Élève ta voix en reconnaissance à notre Dieu. Élève ta voix en reconnaissance à notre Dieu. Tu es encore là, tu peux encore l'adorer, tu peux encore le louer. Quel privilège pour nous cet après-midi. Quel privilège, quel honneur. Élève ta voix cet après-midi. Élève ta voix en reconnaissance. Élève ta voix en louange. Élève ta voix en louange. Exprime-toi devant le Seigneur. Exprime-toi devant le Seigneur. Loue ton Dieu par tes propres mots. Loue ton Dieu par tes propres mots. Adore ton Dieu par tes propres mots. N'adore pas ton Dieu juste par des paroles de chant. Adore Dieu par tes propres mots. Exprime-toi devant ton Dieu. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Élève ta main, élève ta voix. Adore ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey, hey. Oh, oh, hey, hey. Alléluia. Alléluia. Commence à chanter par l'Esprit de Dieu. Commence à chanter par l'Esprit de Dieu. Il y a un chant nouveau dans ta bouche. Il y a un chant nouveau dans ta bouche. Commence à chanter par l'Esprit de Dieu. Tu es roi, tu es fidèle. Tu es le Dieu éternel. Nous t'adorons l'Esprit en vérité. Nous t'adorons l'Esprit en vérité. Règne en ce lieu. Règne en ce lieu. Que tous les autres noms s'effacent devant ta gloire. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Nos cœurs ont soif de toi cet après-midi. Nos cœurs ont soif de toi. Rien ni personne ne peut nous combler, Seigneur. Rien ni personne ne peut nous combler. Seul toi tu peux nourrir. Seul toi tu peux étancher notre soif. Alléluia. Nous avons soif de toi. Donne-nous de l'eau que tu as. Donne-nous de l'eau que tu as. Celui qui boit de ton eau n'aura jamais soif. Celui qui boit de ton eau n'aura jamais soif. Alléluia. Déverse ici en ce lieu la pluie de l'Esprit. Déverse ici en ce lieu, Seigneur. Rafraîchis chacun d'entre nous. Rafraîchis chacun d'entre nous. Alléluia. Nous voulons boire auprès de toi. Nous voulons boire auprès de toi. Nous ne voulons pas boire de l'eau que dans le monde, Seigneur. Nous voulons boire de l'eau qui vient de toi. Alléluia. Alléluia. La vie est déversée en ce lieu, Seigneur. Ta vie est déversée en ce lieu, Seigneur. Ta vie est déversée en ce lieu, Seigneur. Ta liberté est déversée en ce lieu, Seigneur. Ta grâce est déversée en ce lieu, Seigneur. Ta délivrance est déversée en ce lieu, Seigneur. Ta puissance est déversée en ce lieu, Seigneur. Ta gloire est déversée en ce lieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut accueillir avec acclamation le roi de gloire? Le roi de gloire. Alléluia. 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 Bienvenue en ce lieu, Seigneur. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Alléluia. 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 Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui qui est digne. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un prix pour le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, waouh. Quelle présence de Dieu, alléluia. Amen. Vous savez quoi? Dieu est là cet après-midi. Et quand Dieu est là, tout va bien. Voilà, tout va bien. Amen. Dis-lui, quand Dieu est là, tout va bien. Quand Dieu est là, tout va bien. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu? Alléluia. La parole de Dieu dit dans Psaume, approchez-vous de Dieu et venez en sa présence avec reconnaissance. Est-ce que quelqu'un est venu ici aujourd'hui avec un cœur rempli de reconnaissance envers Dieu? Il est entré ici avec un cœur vraiment avec un cœur rempli de joie, rempli de reconnaissance, rempli de gratitude envers le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est tellement digne d'être reconnu et d'être loué. Alléluia. Alléluia. Et même si tu n'es pas venu avec cette attitude-là, c'est pas grave, tu vas l'avoir aujourd'hui. Ce cœur de reconnaissance, amen. Alléluia. Ce cœur reconnaissant. Parce que il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Parle à ton âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu cet après-midi? Alléluia. C'est parti. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Élève ta main, élève ta voix. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait. Chante-le encore. du Oh bien. mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du Parle à ton âme. bien. Parce qu'il t'a fait du 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 bien. Parce qu'il t'a fait. Dis à celui qui est à côté de toi, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Dis-lui. Parce qu'il t'a fait Du bien. oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Hey, hey. Wouh. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Montre-nous ta plus belle danse. Montre-nous ta plus belle danse. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Wouh. Ah. Wouh. Hey. Aïe, aïe, aïe. Ah, tous ensemble. Ah. Wouh. Aïe, 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 eh, eh. Jésus, 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 roi des rois, 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 roi des rois. roi des rois. Alléluia. Wouh. Parce qu'il t'a fait du bien. 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 Oh, Alléluia. Amen.
Alléluia. Qui est le roi de gloire? Amen. Accueillons le roi de gloire. Amen. C'est parti. On va juste taper les mains. Ensemble. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh oh oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essence. Laisse entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Laisse entrer. Laisse entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Ensemble, on tape les mains. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Tous ensemble, accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons, oh, oh. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laisse entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Laisse entrer. Laisse entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Laisse entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Qui est prêt à l'entendre? Qui est prêt à l'entendre? La bonne nouvelle, c'est que le roi de gloire est dans la place. Alléluia. Alléluia. Tu n'as plus soif d'autre chose après ça.
quand le roi de gloire est là, même si tu ne vas jamais voir le président, il n'y a pas de souci. Parce que le plus grand est là cet après-midi. Alléluia. Peu importe les statuts des hommes, quelque part, le plus grand est avec nous cet après-midi. Alléluia. Donc, moi je veux voir de la joie qui vient du roi de gloire. Alléluia. Quand on va chanter, laissons entrer, je veux voir tout le monde sauter s'il vous plaît. Hey, alléluia. Personne n'a mal aux pieds. Ok, on saute un peu. On saute un peu. Ok. Accueillons. On saute un peu. Alléluia. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons, hey. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons encore une fois. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Tous ensemble, on saute. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi. Laissons. Entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Alléluia. Durant toute cette année de grâce, tu vas sauter de joie au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire un saut de quelqu'un de délivré. Alléluia. Tu vas sauter de joie parce que Dieu t'a libéré. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ton année de grâce. C'est ton année de restauration. C'est ton année de délivrance. C'est ton année de liberté. Qui le croit cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu brilles. D'une même voix, chantons ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de
de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On tape les mains. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Proclame avec moi, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? D'une même voix, Dieu admirable, inébranlable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 1, 2, 3, 4. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 1, 2, 3, 4. Loué, loué, loué. Loué, 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 loué. loué, 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 loué. loué, 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 loué. Acclamez, 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 acclamez. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Aïe, 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 eh, eh. Aïe, aïe, aïe. Tous ensemble. 1, 2, 3. On danse, 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 on danse. Eh, si tu aimes Jésus, dis Jésus. Jésus, Si tu aimes Jésus, dis Jésus. Jésus. Tapez les mains, 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 tapez les mains. On saute, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute pour il est le Dieu, Dieu, Dieu admirable, Inébranlable, incomparable. il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
Dieu est bon, n'est-ce pas? Et on le loue pour qui il est. Pas seulement pour ce qu'il a fait. Attention. On loue Dieu, non seulement pour sa capacité ou pour ce qu'il a fait, mais on loue Dieu pour qui il est. Et il est bon. Amen. Il est fidèle. Il est puissant. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Mon. Il est comme ça. Il est comment? Mon. Il est comme ça. Dieu, tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, tout le monde, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, oh, oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon, tous ensemble. Tu es bon. Alléluia. Oui, tu es bon en tout temps, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. D'une même voix, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Oh. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples De toutes les nations, de génération chantent en ensemble. génération, Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, oh, oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. D'une même voix, très fort. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Aïe, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon tout le temps, d'une même voix. Tu es bon en tout temps, en tout temps. En tout temps, Tu es bon, tu es bon. tu es bon Tu es bon. en tout temps, En tout temps, en tout temps. en tout temps. Tu es bon, Tu es bon. hey, hey. Tu es bon En tout temps, en tout temps. en tout temps. Tu es bon, Tu es bon. tu es bon. Tu es bon. Hey. En tout temps, en tout temps. Tu es bon. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Ouh! Alléluia. Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples De toutes les nations, de génération en nous te louons, génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, oh, oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. À vous tout seuls, nous te louons, nous te louons. Nous te... Oh. Alléluia, alléluia. Nous te louons.
Une dernière fois, nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. D'une même voix, tu es bon. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu est bon, alléluia. Est-ce que tu peux juste louer Dieu pour cette bonté? Est-ce que tu peux juste louer Dieu pour qui il est? Est-ce que tu peux fermer tes yeux et lever tes mains? Et tout simplement être reconnaissant dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel, dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui dont nous avons besoin. Il est celui dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la vérité cet après-midi? Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton Est-ce qu'on peut juste reprendre ça? Chanter tous ensemble et je chante Alléluia. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour.
présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi, oui, être près de toi, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi, oh oui, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. À vous tous seuls, roi de gloire, roi de oui, être près de toi. Chante-le encore une fois, roi de gloire, remplis ce lieu. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Seul ton nom est digne, Seigneur. Seul ton nom est au-dessus de tout. Seul ton nom est au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Et ce nom agit maintenant. Et ce nom agit dans chacune de nos vies maintenant. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. Écoutez, oh, que tous les autres noms s'effacent de ce lieu en cet instant. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dis-le haut et fort, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Alléluia, alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Hey, pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Chante encore plus fort. Que les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Hey.
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Encore plus haut, avec plus de conviction, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Hey, 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 hey. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Hey, pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place. maintenant, Jésus prend ta place. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. nous t'élevons, Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. Élève encore tes mains, Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. nous t'élevons, Nous au plus haut des cieux. Nous Oui, t'élevons. main levée, Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. nous t'élevons, Nous t'élevons. Nous t'élevons. main levée, Nous élevons ton nom. nous t'élevons, Nous t'élevons. Nous t'élevons. main levée, Nous élevons ton nom. avec foi chante, nous t'élevons, Nous t'élevons. Nous t'élevons. main levée, Nous élevons ton nom. chante encore plus fort, nous t'élevons, Nous t'élevons. Nous t'élevons. Main levée, nous élevons ton nom. oh, que tous les autres noms s'effacent, alléluia, oh, que tous les autres noms s'effacent, pour qu'il n'y ait que toi, oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta... Chantons-le une dernière fois, oh, que tous les autres noms s'effacent, Oh, que tous les autres noms s'effacent. alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Pour qu'il n'y ait que toi, Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta dis-le encore, place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. alléluia. Prépare-toi à recevoir la parole de Dieu. Prépare-toi à recevoir la parole de Dieu et à honorer. Jean dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et il n'était pas seulement avec Dieu, mais la parole était Dieu. Quand Dieu parle, il ne dit jamais quelque chose inférieur à lui-même. Parce que la parole elle-même est Dieu. Digne est ton nom,
d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, Digne est ton nom. digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne Élève ta est voix. ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton Digne est ton nom. nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, Chante encore plus fort. digne est Digne est ton nom. digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Une dernière fois, chante encore plus fort. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne Toi, est ton toi nom. seul, toi seul, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire élève pour encore ta voix. l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne De recevoir. louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir Une dernière fois, chante. louange Toi et seul, gloire toi pour seul est l'éternité. digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Est-ce que devant le nom au-dessus de tout nom, est-ce qu'on peut tous s'agenouiller devant le nom au-dessus de tout nom? Pour ceux qui peuvent, est-ce qu'on peut s'agenouiller devant le nom au-dessus de tout nom? Parce qu'il mérite. Tout genou fléchira devant son nom. Tout genou fléchira devant son règne.
devant sa gloire. Alléluia. Alors que tu es à genoux, chante toi seul et digne. Toi seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Dis-le en une dernière fois. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur digne de louange, digne de notre adoration. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia, alléluia. Élève ta voix en louange, élève ta voix en louange. 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 Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es béni cet après-midi? On va recevoir la parole de Dieu maintenant. Prépare-toi à manger. Dis-lui, prépare-toi à manger. Et la parole de Dieu est encore plus délicieuse que les graines avec qui ça. Plus délicieuse que les saumons fumés. Et je dis pas ça pour vous encourager. Je dis ça parce que c'est la vérité. Elle est plus délicieuse que le Hainaut Bridge, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est à gogo. Aujourd'hui, c'est un buffet à volonté. On est en période de jeûne, mais il y a un buffet à volonté ici cet après-midi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir le serviteur de Dieu, s'il vous plaît? On rend gloire à Dieu. Alléluia. Assuté comme maf mon Andriamanitra. Atsangano zay tsy mahazo teny gasy. Atsangano zay tsy mahazo teny gasy ny tanana. Levez vos mains si vous ne comprenez pas le malgache. Si vous ne comprenez pas le malgache, il y a Aïs qui ne comprend pas le malgache. Ok. Ndotsika ity tanana mafy eo an Jesosy ary. Tika anao nangatanana any amin'ny lanitra. Misaotra n'ilay tokana miendrika kofana. Masina sady mendrika no anarany. Tsy misy anarana tafatoetra eo anatrehan'ny anarany. Fa ny anarany ny anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra. Natao andao alehan'ny lohalika rehetra any an-danitra. Natao andao alehan'ny lohalika rehetra eto an-tany. Ary natao andao alehan'ny lohalika rehetra any amin'ny fiainantsika. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Izy ny mpanjaka ny mpanjaka. Izy ny tompo ny tompo. Izy ilay tokana asandratra sy omena voninahitra eto. Misandrata Jesosy. Misandrata. Taoko zao fotoana zao fotoana hanomezana voninahitra ny anaranao mandrakizay. Amin'ny anaran Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo azy. Mahazo toerana tompoko. Alléluia. Miaina ao anaty fahatanterahan Teny Mpiikasan Andriamanitra.
Ny teny androany dia nampitondraina ny lohateny hoe miaina ao anaty fahatanterahan'ny teny Mpiikasan'Andriamanitra. Ty taon'ity dia voalaza amin'ny Baiboly fa taonjobily ho antsika. Zanak'Andriamanitra rehetra zany dia miara mifaly fa Andriamanitra nanao programa amin'ity taonjobily ity. Fa fotoana tsy hatamana zay zavatra tsy nambolen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ty taon'ity. Hiasa Andriamanitra ary tsisy asakana mandrakizay izy. Ary izy tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Resaka tsika tantaram-piainana lehilahin'Andriamanitra anankiray atao hoe Saoly. Mpanjakan'i Israely izy io resantsika lesona be dia be androany manoloana ny fahafahantsika misitraka sy ny dingana rehetra hitondran'Andriamanitra antsika ao anatin'ity taonjobily ity. Amin'ny anaran'i Jesosy aho ovakiko ny teny. Ary nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina atao hoe Kis zanaky Abela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afia, Benjamita, izy ary mpanjato be. Ary nananjanakalahy atao hoe Saoly izy, izay mbola tanora sady tsara tarehy, ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely. Ary nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny soro no miakatra ny alavandy. Raha miresaka tsika eto any Saoly mpanjakan'i Israely sy ny tantaram-panombohany dia hitantsika fa voatanisy eo ny loharano izay nipoirany Saoly. Ty Saoly ity dia hitantsika sotra hoe avy aiza izy dia ho aiza izy. Fa inona ny zavatra nahatonga n'ity Saoly ity ho mpanjakan'i Israely. Voalohany avy amin'ny taranaky ny Benjamina izy. Zanaky Abiely izy zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afia ary Benjamita izy. Inona ny dikan'io? Rehefa jerentsika amin'ny dictionnaire biblika dia misy hevon'ireo anaran'ireo. Ny hoe Kis dia hoe oiseleur ny fiantsoana azy amin'ny teny frantsay, na koa le hoe mpamandro-borona. I Abiela indray dia adika amin'ny teny frantsay hoe Dieu hoe mon père, na hoe Andriamanitra ny raiko. Le hoe Zerora na Tserora dia cadeau na hoe colis ny fiantsoana azy. Le hoe Bekorata dia hoe ilay nateraka voalohany hoe premier-né. Ary ny hoe Afia dia enflammé na koa vivifié amin'ny teny frantsay. Benjamita indray raha dika dia hoe zanaky ny akavanako, fils de ma droite, manondro an Jesosy. Eto ny Baiboly zany dia maneho amintsika destinée prophétique. Zany hoe ara-paminaniana na mpanjakany Saoly. Satria ny hoe Saoly dia midika hoe angatao amin'Andriamanitra, na hoe demander à Dieu. Eto zany ny zavatra mitranga dia tsotra. Amin'ireo anaran'ireo dia afaka mahitatsika karazam-paminaniana be dia be tamin'ireo anarana nipoirany Saoly ireo. Voalohany manaisitra hiala amin'ny fandriky ny mpihaza Andriamanitra, ho ray manomana sy manatanteraka fanomezana sy voalohany teraka mirehitra ho amin'ny fahefana sy ny fanapahana ho an'ny Israely olony. Zay ny dikan'ilay teny mazava tsara ny amin'ireo fiaviana ao anatin'ny andiny voalohany amin'ny Samuel voalohany toko 7 ireo. Amin'ity taona 420 Andriamanitra dia ijoro sy natanteraka ny teny ny ary ny sitrapony sy ny fanomezana ny rehetra avy any ambony ho antsika. Amin'ny Jakoba toko voalohany 5:10 ny fanomezana avy amin'ny ray ny fahazavana avy any ambony dia tsy hanenenana ho sisiny Baiboly ary tsy misy alika ny fiodinana. Ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra antsika sy ny fanomezana sarobidy rehetra avy aminy dia misy lalak'izorany avokoa ary voafaritra avy amin'Andriamanitra. Zany no antony mahatonga antsika miaina ao anatin'ny anjara voatendry mazava sy ny fanendren'Andriamanitra antsika ao anaty fanompoana izay hitondrany antsika mandra-pivery ny apakatra antsika ho any aminy. Voalohany, mialohan'ny hidirantsika amin'ny tantaran'ny Saoly dia mila mahalalantsika hoe avy aiza io Saoly io ary hoentin'Andriamanitra ho aiza izy. Mampatsiaro ny tantaran'i Josefa le izy ao amin'ny Genesis toko 7:12 raha vakitsika tsara, sy ny tantaran'ny Gideona ihany koa izay manambara ny eviny sy ny fomba nampiasan'Andriamanitra azy. Isak'izay manomboka zavatra anankiray zany Andriamanitra dia miresaka kely foana izy hoe
avy aizy olona io ary hoentiny aizy olona io. Aza teny aminao fa tsisy dirany mihitsy ny amin'ny atanao zao ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainanao raha pitso. Ary Andriamanitra mato miteny hoe tonjobily ho antsika ty, manany ianao finoana fa ao anatin'ity tonjobily ty isy zavatra tsy takatry ny saina, tsy ampanantenanao ny tany ary tsy hoe ampanantenanao koa ny lanitra, fa teny aminao fotsiny fa le Andriamanitra ny teny dia manana ny hery sy ny fahefana feno ahatateraka ny sitrapony arak'izay nylazainy ary ho tanterahany amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika manomana ny fotsika, sary-piara ao anatintsika ny amin'ny fiainam-panahintsika, izotra sy andeha ary hitandrina tsara ny fiainantsika ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Satria ireo endriky ny fahatsara-piombonana ananantsika aminy communion ananantsika amin'Andriamanitra dia maritra ny dingana anamoran'Andriamanitra ny fisehoany eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'izay teny fikasana rehetra omeny antsika. Tovy amen tsara zany. Hitondra antsika Andriamanitra. Fa za teny aminao mety ratsy ny andohanao, fa isoran'Andriamanitra fa tafiditra ao anatina programa ianao ao anatin'ny fiovampo hitondran'Andriamanitra anao midingana tsara lavitra indray. Petera voalohany toko voalohany 9:20 ka 9:20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotanareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rasoan Jesosy Kristy tondrany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Tatsika io teny io raha mijerytsika ny zavatra lazain'Andriamanitra eto dia zao maneho ny asaribidiny ny ividianany ianao. Ny tombam-bidiny zavatra anankiray no hamaritra ny asaribidiny, nany hoe ny valeurany. Ahoana fisehoan'ilay izy? Matoa ny zavatra anankiray lafo vidy dia tsara izy zay, mafy izy zay. Nandanin'ilay mpanamboatra fotoana ny nahariana azy. Ianao tsy olokolopona mahatonga anao tonga eto androany, fa latsaka ny rahan'i Jesosy namonjy antsika tsirairay avy. Ary noho ny famonjena no nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ny esoro ny tany amin'ny falitona sy ny fahotantsika dia natsangany ho zanany malalany. Ary rehefa nataony ho zanany malalany dia sarobidy eo imasony, satria tsy zao tontolo zao ny vidianany ianao tsy volamena na volafotsy, fa ny ranona latsa ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary noho izay raha latsak'izay dia tonga eto ianao afaka manantena fiainana mandrakizay miaraka aminy, afaka manantena fiainana tsara lavitra miaraka aminy. Raha mijerytsika ny mampanjaka ny Saoly dia tsy kisendrasendra le izy, satria misy teny fikasana ny men'Andriamanitra ny Benjamina. Ary ny men'Andriamanitra ny Benjamina sy ny taranan'le izy. Raha milaza amin'ny Baiboly fa tsara tarehiny na ravana anjanany sady taranaka Benjaminy Saoly, dia tsy izay ny fototra ny fidianan'Andriamanitra azy. Tsy hoe tsara tarehy izy, tsy an'ilay fifidianana, tsy ny ahatsaranana ny olona anankiray eo ivelany ny fidianan'Andriamanitra ny olona. Fa tsika malala tamin'Andriamanitra fidy an'i Davida rehefa naniraka ny Saoly, dia hoe aza mijery ny avony tarehiny na ny avony tsanganany na ny tsara tarehiny. Fa tsy voatery ho fahatsarana ivelany ny fidianan'Andriamanitra ny olona, fa ny fidianan'Andriamanitra ny olona dia fahatsarana ao anaty. Satria Andriamanitra miteny tsy tahaka ny fijery ny olona fijeren'Andriamanitra, fa ny olona mijery ivelany. Fa Andriamanitra mandinika ny fosy mpamantatra ny volo. Tsy fahaizana, tsy fahatsilotsaina, tsy fahamailona loatra, fa fikasana tao am-pon'Andriamanitra ho antsika. Raisika ary ekentsika sakatoavintsika satria tenin'Andriamanitra. Tendrin'Andriamanitra ihany koa nefa. Andriamanitra mampitoetra ny fikasana amintsika. Andriamanitra mametraka fahatsarana eo anoloantsika, afaka miteny zany izy. Nefa koa tsy voatery ilazany amintsika izy mivantana, fa izay no mila hitoerantsika fotsiny amin'ny fahatokiny na fidelité ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa fidèle amin'ny parole ianao na amin'ny teny, dia Andriamanitra tsy manatsafidy ankoatry ny manatanteraka an'izay nolazainy eo amin'ny fiainan'ny olona izay mahatoky, mijoro sy mitandrina ary manaiky izay zavatra lazainy. Mila fantatsika fa misy zavatra iainanao mahafinaritra be androany. Tonga ho azy le izy, fa zao fanekena nefa n'le izy. Dikan'izay tsy le ahatongavan'le izy eo amin'ny fiainanao androany ny tokony hoe ahataitranao, fa le Andriamanitra matoky amin'ny teny fikasany hatrany am-boalohany fanatanteraka an'izany ho anao. Misy ny fahafahanao misitraka, tsy misy idirany faniriana sy ny fihazakazanao, fa fanomezana vokatry ny fiantran'Andriamanitra fotsiny. Izy tianao dia nifidy anao dia nitanterahany teo amin'ny fiainanao le izy. Enoy misy fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy vokatry ny fanirianao na ny fihazakazanao,
fa fanomezana vokatry ny fiantran'Andriamanitra anao satria misy nijoro teo alohanao. Romanina 7:9-10. Romanina 7:9-10. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ko dia tsy avy amin'izay manirina izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Nahoana satria nipoitra ianao avy tao amin'ny loharano anankiray, efa nanambaran'Andriamanitra teny fikasana. Ohatra, Saul dia avy amin'ny taranaka Benjamina, ary tao amin'ny Benjamita dia efa nisy teny votsitra. Jereo ny Genesis 7:7-20. Genesis 7:7-20. Amin'ny anaran'i Jesosy, Benjamina dia ambody mamiravira noho ny maraina, omandremby izy noho ny ariva ary mizara babo. Deutéronomie 7:12-12. Ny fanamafisana an'io sy ny fanazavana an'io. Ary ny amin'ny Benjamina dia hoy izy, ny malalan'i Jehovah olona fahizay eo aminy, dia alofany mandrakariva ary obabeny eo an-damosiny. Hitanareo le fipetraka le izy. I Benjamina zany dia nahazo teny fikasana iankina ny zanak'Israely, zany hoe maneho fanehoam-pahefana le izy, tsy hoe eo amin'ny damosiny amin'ny teny gasy, fa jereo fa épaule amin'ny teny français raha tsy diso aho. Amin'le Deutéronomie 7:30-12. Épaule ny lazainy, zany hoe eo antsorony. Midika fa ny hoe eo antsorony dia midika fanapahana sy fahefana. Royauté et domination amin'ny teny frantsay. Hitanareo eo antsorony ny voalaza amin'ny teny frantsay fa tsy hoe ao an-damosiny. Zany ohatra ny mahatonga amin'ny Baiboly milaza ao amin'ny Isaia 7:7-5. Ao amin'ny Isaia 7:7-5 dia milaza ny Baiboly efa miresaka momba ny fahefana izy. Manaraka tsatsika zavatra sarobidy be no zaraiko androany ariva mikasika momba ny teny fikasana sy ny fomba natanteran'Andriamanitra an'izany amin'ny fomba tsotra eo amin'ny fiainantsika. Ozy izy ny teny Isaia ny laza momba ny Jesosy. Fa zaza niteraka ho antsika, zaza lahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia aiza? Eo antsorony. Ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriny fiadanana. Fakio tsara io. Ka ny soroka zany dia symbole na autorité, ary koa symbole na royauté ny soroka. Rehefa miteny zany Andriamanitra ny fanapahana dia napetrak'Andriamanitra eo antsorony, dia dikan'izay nomen'Andriamanitra azy ny fahefana. Koa tsy mahagaga araka izany raha toka taranaka Benjamina ny mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely. Satria nisy fikasana nomen'Andriamanitra ho an'ny taranaka Benjamina tany aloha tany, dia lasa naseho teo amin'ny fiainan'ny Saoly ny fahatanterahana zany fahamarinana zany. Teny aminao manana programa Andriamanitra amin'ity taona ity ho anao. Ary raha ny teny Andriamanitra hoe tonjobilo anao ty taona ity, dia tadidio fa zay nikasain'Andriamanitra hatramin'ny fahagola no tanterahany amin'ity taona ity eo amin'ny fiainan'izay mandray amin'ny amenna mahafinaritra tsara. Ary hitantsika fa tamin'ny fotoana nijerevan'ny Samuel hanina ho an'ny Saoly. Rehefa tonga Samuel hitady hanina ho an'ny Saoly, dia jereo ny Samuel voalohany vao mivakitsika teo hoe Samuel voalohany 7:7-20 zao ny zavatra mitranga. Roa Samuel tamin'ny mpanaona andro, eto lay anjara nomeko anao zay efa nilazaiko taminao hoe tehirizo ity. 7:20 dia nalain'ny mpanaona andro ny sorokena mba amin'ny eo aminy ka napetrany teo anoloan'ny Saoly. Ary roy Samuel indro zay efa natokana dia voapetraka eto anoloanao Kohany. Fa amin'izao fotoana izao no tehirizana izany ho anao hatramin'izay nanaovako hoe efa nanasany vahoaka koa. Ary Saoly dia niara-ninana tamin'ny Samuel androtra zay. Dia hitantsika tsara io. Dia nareo tsara ilay izy ny fahefana natao teo antsorony. Ny sorony zany manambara fanapahana. Rehefa tonga ny fotoana hinana Saoly sakafo, rehefa nanatrika ny Samuel izy, sorokena no nomena azy. Zany hoe maneho fanambarana mikasika momba ny fanapahana sy mahampanjaka, zay le faneho-pamantarana ara-panapahana nomena any Samuel avy amin'Andriamanitra. Dia raha isika ny salamo amin'ny bokin'ny salamo, amin'ny bokin'ny salamo 7:20, amin'ny salamo 7:20 mazava be ny teny ao, manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Indry Benjamina kely mpanapaka azy
ny antokony mpanapaka ny Joda, ny mpanapaka ny Zebolona sy ny mpanapaka ny Naftali. Indri Benjamina kely mpanapaka azy. Ny antokony mpanapaka ny Joda, ny mpanapaka ny Zebolona sy ny mpanapaka ny Naftali. Andriamanitra no nampahery anao ry Andriamanitra izay miasa ho anay eo asehoy ny herinao. Zany hoe manambara ny Baiboly fa tonga mpanapaka ny taranaka Benjamina. Dika kely Benjamina fanomen'Andriamanitra azy ny fanapahana ary fanapahana ny zokiny. Ko tsy mahagaga raha toa ka Saoly tarana ny lasa mpanapaka ny Israely ka ny tena nahazo ny tsodrany mpanjakana Joda fa ny fanapahana namena anjara koa Benjamina satria efa niteny Andriamanitra nanomboka tany amin'ny Genesis, Deutéronomie ary ny porofony Salamo. Nitanteran'Andriamanitra izay nilazainy sa tsy nitanterahany? Tanteran'Andriamanitra ny fikasana izay nilazainy. Midika fa ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy tanteraka. Tsika zany mila mino fa rehefa Andriamanitra no miteny dia manana programany izy natanterana izay zavatra lazay. Mety tsy takatry ny sainao ilay fanambarana fa mila miomana ianao. Tenenina akaikinao mila miomana ianao. Zany fiomanana zany mahatonga antsika. Zany fiomanana zany mahatonga antsika mampijoro ny fiainam-panahintsika hifanaraka amin'ilay antom-pisia ny ilan'Andriamanitra antsika. Ny fahazarana faharoa, ny fahazarana makatoa na dia zavatra kely azy dia hitondranao amin'ny fahatanterahany anjara voatendry. Reto le point anampy anao amin'ity tonjobily ity, ahatonga ny fahatanterahany zavatra rehetra tian'Andriamanitra hitondrananao ao amin'ny programany anjara voatendrinao. Voalohany, mila mizatra tsika makatoa an'Andriamanitra. Jereo ny fiovam-piainan'ny Saoly. Sabela voalohany toko fahasivy. Manaraka amin'izay tsika fahiditra amin'ireo karazana point tsika izay aseho ny soratra masina anatsika fahendreny eo am-panompona manoloana ny teny fikasana azy eo men'Andriamanitra antsika. Sabela voalohany toko fahasivy ny andiny fahatelo. Ary very ny boriky vavy ny kisy rain'ny Saoly dia hoy tsy kisy tamin'ny Saoly zanany. Mitondra zatovo anankiray anaraka anao dia mianga ka mandehana hitady ny boriky. Vakeo eo. Naniraka any Saoly hitady boriky very ny rainy dia tadidio fa afaka nandà Saoly. Dia niteny hoe dada avy aloha mba olo-kafa fa reraka ako. Fa ozy izy ny rainy hoe makapa nompo anankiray ianao miaraka aminao dia hoeto izy hitady le boriky. Ary hitantsika fa lasa izy roalahy. Ary ny zavatra nitranga ao ambanimbany kely eo 3 andro ny sonody fa nandeha nitady fa tsy nahitan'le boriky izy mirahalahy reo rehefa niala tao an-trano. Tiako milaza amintsika fa avy amin'izay fankatoavana kely izay ny nanjary lalana ny sokatra ny fanenan'ny Saoly tamin'ny olona voatendrin'Andriamanitra hanositra azy ho mpanjaka. Mila mihainotsika androany hariva. Matetika fianarana makatosy fahaizana miaino kely ny ray aman-dreninao, ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ny manodidina mety heverinao fa tsy tokony ho hainoana koa fa mpanompo kely azy. Dia azon'Andriamanitra ho ampiasaina lalana nokatranao ho any amin'ny anjara voatendry. Za mahita androany hariva fa orinan'ity fampianarana ity, Andriamanitra ne hanome fo-pakatoa antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zavatra sarobidy eto dia tadidio. Zavatra kely nakatoavon'ny Saoly fa zavatra goavana ny nentin'ny nody tany an-trano. Mahafantatra ve? Ny deparan'ny pakatoa vao manomboka ny taona dia tsy hitovy mihitsy ny fanombohan'ny taona sy ny famaranan'ny taona indray. Jereo David amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 ny andininy fa 7:10 ka hatramin'ny andininy fa 7:10. Raha jerentsika kely Samuela voalohany toko 7:10 dia vetsika hiverina amin'ny Saoly ihany. Samuela voalohany toko 7:10 ny andininy fa 7:10 ka hatramin'ny andininy fa 7:10. Ary Jesosy tamin'ny Davida zanany, eto ty langoeran'ny fahatisy reto mofolo reto ho any amin'ny rahalahinao, ka dia tery faingana ho any an-toby ho any amin'ny rahalahinao. Ary eto ho an'ny mpifiarivony reto fromazy didi folo reto, dia izaho na tsara ihany ny rahalahinao na manao ahoana, ary hitondray izay ahafantarako ny toeny izy, ny toeny ahako. Zany hoe inona ny zavatra mitranga any mba hitondray vaovao any dikany. Jesosy zany naniraka ny Davida andeha hanaritra sakafo ho an'ny rahalahiny. Amin'ny Samuela toko 7:10 ihany voalohany ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 vakitsika vetivety. Dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondro ny hotandreman'ny olona ary nakanetana izy ka lasa nandeha araka ny nandidiny Jesy rainy azy. Ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy. Ary ny antokony miaramila izay efa nivoaka ilahatra dia nanakora hiady tamin'izay fotoana izay.
fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra iady ka nifanatrika ny miaramila. Dia jereo ny zavatra nitranga. Teto Davida tsy nandao hoe tsy aleo ve papa olo-kafa no mandefa za mbola kely fa ady eny andry dady. Fa rehefa tonga tany Davida dia nahita zavatra hafa izy. Tsy inona le zavatra hitany fa le maso ny sokatra nahita lavitra ny anjara voatendriny. Hafa ny mission an'ny ray niteraka azy fa mbola mihoatra ny mission an'Andriamanitra ilany azy. Ka ny fanekeny amaly sy anaiky ny iraky ny ray aman-dreniny ny lasa lalana misokatra na hatanterahany ny iraky ny ray izay any an-danitra andavy Goliata anovanjara voatendrina firenena. Mila fantatrao fa indraindray miafina ambadiky ny fanekenao ny iraky ny rainao eto an-tany. Zay ampanoviny ianao iraky ny zava-miafina amin'ny zavatra ny rainao izay any an-danitra tiany ampanovina anao ampidirany anao amin'ny anjara voatendrina. Zara angatsy marety ao n'Andriamanitra. Hitanareo, premier point miteboka lehibe voalohany mila eketsika dia zao, mila mianatra tsika makatoa na amin'ny zavatra faran'izay kely indrindra azy. Tafiditra tao anatin'ny anjara voatendriny Davida satria nakatoa ny iraky ny rainy izy. Tafiditra nandray anjara tao amin'ny anjara voatendriny koa Saoly satria nakatoa ny iraky ny rainy izy. Zany hoe le fakatoavana kely eny ka afaky ny anova anjara voatendry. Tsy ianao mampirisika hiteny no ilaina fa ianao makatoa ny teny ampandroso anao ny zava-dehibe. Tsy teny ianao amiko andao hoe avance pasteur. Tsy ampirosianao hiteny fa amporosiako ianao akatoa le teny. Mba fantatrareo ve fa une petite obéissance à David a changé sa destinée. Obéissance kely nekeny Davida natonga ny anjara voatendriny niova mandrakizay. Tahaka izany koa Saoly tamikisy ivavaka fa amin'ity tonjobily ity Andriamanitra hanova destinée. Jereo ny eto anaty Baiboly ohatra nanaovan'Andriamanitra zavatra ifanaraka amin'ny sitrapony tsara ny amin'ireo karazana fampahoriana aretina na olana izay mitranga ny va noho ny amin'ny fakatoavan'ny olona tsy zavatra nasain'Andriamanitra nataony. Tao fakatoavana zavatra tsotra tsy voatery hoe ekeny saina. Tena mitsotra aminareo tsy fakatoavana tena hoe voatery ekeny sainao le izy. Fa zao raha vao mila mianatra ianao manaiky na tsy takatry ny sainao aza le izy. Fa zao hitondra valiny tsy takatry ny saina le izy avy amin'Andriamanitra. Na manany dia zao zay tsika ny mpanjaka faharoa vetivety mpanjaka faharoa nisy lehibe ny tafika atao hoe namana zay tafika siriana atao hoe namana mpanjaka faharoa toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ny anaran'i Jesosy ary namana komandiny miaramila mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady manakajy zany lehilahy zany satria izy namonjeny Jehovah ny Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray baba avy tany amin'ny tanin'ny Israely zany hoe Jiosy ary nanompo ny vadiny namana io zazavavy kely io. Ary izy tamin'ny tompovaviny enganeka mba eo ampaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Dia zao andiny faefatra ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany lazainy zazavavy izay tany amin'ny tanin'ny Israely. Andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra ambin'ny folo dingantsika kely. Alleluia. Dia zao ny zavatra nitranga tao fa tezitra namana dia lasaka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsy Elisy ka hitsangana ary hiantso ny anaran'i Jehovah Andriamanitra izy sady hanevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny abokany. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely va ny abana sy faripara noho ny Damaskôty tsy mahazo mandro ao amin'ireo trano tsara reo va zay dia iodina izy ka lasa katezena angatsy izy pisina ny tokotaninay. Dia nanantona amin'ny mpanompony ka niteny hoe io mpanompo le zazavavy kely tany amin'ny Israely babo rikako eo na dia zavatra lehibe ohatrany aza ny nasay mpaminany nataonao mo tsy mba ho ataonao ihany va izany ko maika fa raha ho izy aminao mandroa dia adio ianao. Dia nidina izy testy izany fa saika tsy ataony dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilahy n'Andriamanitra ary nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Eo amin'ny fiainana misy fotoan'Andriamanitra mampiasa olona tsy tianao henona anaitranao amin'ny lalany hitondranao any vokatra tsara. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra.
avereny zao ny hery mifakatoavana. Avereny ny hery mifakatoavana. Mitondra anao any amin'ny anjara voatendry. Faharoa, misy fotoan'Andriamanitra miandry sy mijery ny fonao akatoza elazainy. Akatoza elazainy. Misy fahamarinana tokony atao na tsy takatry ny saina koa azo. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra, 1:1 ka hatramin'ny 1:7. Direktiva tsy vita ny saina takarina fa ilana fakatoavana n'Andriamanitra amin'ny alalan'izay teny omeny sy ampitondrainy ny mpanompony. Le ramatoa mahafinaritra be le zavatra mitranga. Le ramatoa lasa kobabo ny zanany roa andevo. Tsy mipetraka ao an-tranony intsony satria tsy tafaloto, tsy nandotrosa izy. Teny azakazaka izy nankany amin'ny lisany dia niteny hoe ry lehilahin'Andriamanitra vadiko mpanomponao anie dia maty. Ary namela-trosa be izy. Nefa ndikany hoe marina ary fantatra fa olona tsy manatsiny eo an-ten'Andriamanitra izy. Zany hoe sady tsy nangalatra izy, tsy namitaka izy, tsy nanodikodina izy, tsy nanao zavatra tsy mendrika izy, fa nena tao amin'ny fatokena izy. Noho izany tonga ny fotoana mba nanompo anao ihany na zanaky mpaminany ihany ny vadiko. Dia zao zahay kamboty kely ny zanako. Izy siaka satria tsy voalohany trosa. Inona no atao? Dia hozy izy Elisa, inona no misy eo an-tranonao? Diloilo kely. Ndana mindram-bolany. Dia midy eo ny efitrao. Dia ararao ny diloilo fa tsy ho ritra. Lasa le ramatoa mindram-bolany. Vita ny findramam-bolany. Nakorina tao anatin'ilay volany ny diloilo tsy nety ritra. Tapitra ny volany, tapitra ny diloilo. Ny fatra ny fahagagana dia misy ifandraisany amin'ny dinga amin'ny fakatoavana. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny fakatoavana izay sain'Andriamanitra mpanovina tsy takatry ny saina dia mitondra antsika ho any amin'ny vahaolana tsy azo nikajy ny saintsika. Ho eritreretana. Reto. Eritrereto anie. Fanasitrana maro nataon'i Jesosy. Misy jamba jerenao io fetaroro io nataony raisiny hoe nataony vao maina osiny tamin'ny maso-jamba. Ohatrany hoe maso tsotra normal raha ditsoka asiana vovoka. Neny Jesosy na osiny tamin'ny rewaka vao naty fitetany teo amin'ny maso dia nasainy ny sasana. Zavatra mifanohatra amin'ny lojika nasain'Andriamanitra natao fa tonga tany amin'ny vokatra. Amin'ity taon'ity, amin'ny alalan'ny fakatoavanao sy fiainonao an'Andriamanitra, zavatra tsy voatery ho tratran'ny kajinao ny vokatra isehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Betsaka na fananganana maty, na fananganana malemy, na fananganana maty. Tena ilana fijona sy fanekena fotsiny tsotro zao tsy taridalina avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Samuela voalohany, toko 7 dia marina mikasika momba fakatoavana fiditra amin'ny poa manaraka indray. Mahitsika ny tantaram-piainany. Tantaram-piainany izy Samuela kely mpaminany. Samuela voalohany toko 7 7 ka hatramin'ny 7. Ary Samuela tsy mbola nahalalan'i Jehova sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehova izy. Ary Jehova niantso any Samuela indray fa niteliny. Dia nifoizika nakao amin'ny Eli ary nanao hoe inty fa miantso ahy ianao dia fantatry Eli fa Jehova ny niantso ny zaza. Ary Eli tamin'ny Samuela andeha mandry any ary raha tahiny miantso anao izy dia valio hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuela nandry tao amin'ny fandriana. Jerinareo anie hatrany amin'ny 7 io dia jereo ny fakatoavan'i Samuela ny ray ny ampinoana na ahafany ny fandray tamin'Andriamanitra. Nandona tsy kisaina hoe kizitina be hony Samuela tena be famalina izy dia tsy niraisiny le teny efa hita avy anao mihitsy ny mila vaniny manany ihany ko lazainao fa Jehova ndray nefa feonao ndraiky teo. Nandrehan'Andriamanitra izy sa tsy nandre? Tsy nandrehan'Andriamanitra izy. Samuela dia nandeha tamin'ny fony rehetra nakatoan'ny Eli mpaminany rehefa niteny tamin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra. Zany nidiran'ny Samuela tamin'ny antso maprofety azy fo bakato. Zareo masony akaikinao, ianao moa mora mandray fananaranao, mora mandray teny mpanitsina koa ianao. Fa ao anatin'ny fananarana hoe ao anatin'ny fanitsina
misy fanovana aenona ao an'Andriamanitra, atonga anao any amin'ny anjara voatendry, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Za mahita fa tsika tsy raha avy tsisy diso anjara jobily zany ianao, satria akatoa an'Andriamanitra ianao. So tadidio ny fakatoavana dia lalana anankiray afatsika mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fahatelo, ny anjara voatendrinao na ny destinao mitony jobily dia miafina amin'ny kipitsony kely amin'ny toetra atao hoe mahatoky na fidèle ianao. Samuel voalohany toko 7. Lesona Samuel voalohany toko 7 ny 14 ka hatramin'ny 15. Dia nandeha namaky ny tany avoan'ny Efraima izy, ka namaky ny tany salisa fa tsy nahita azy. Tsy nahita le ondry io le brique vert io. Dia nandeha namaky ny tany salima indray izy, avy any salisa nakany salima, nefa tsy tany koa le brique. Dia nandeha namaky ny tany Benjamin izy, fa mbola tsy nahita azy ihany indray. Ary no ny tonga tamin'izao izy dia hoy Saoly tamin'ny zatoviny nanaraka azy, andehantsika iverina ka fandroantsika indray no ahignikaky fa tsy mibrique tsony. 15 ka hatramin'ny 17 itizantsika. Fa hoy ny mpanompony taminy, indro misy lehilahin'Andriamanitra miroa tanàna iroa, ary lehilahy malaza izy, fa izay rehetra lazainy dia tanteraka tokoa. Ko andeha sika akany fa angamba torony atsika izay lalana tokony ho alehantsika. Dia hoy Saoly tamin'ny zatoviny, ino raha makany tsika, inona moa no aterintsika ho andra lehilahy? Fa efa lano mofo rehetra tao amin'ny fitondrantsika, ary tsy misy zavatra aterintsika ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, ka inona moa no aty amintsika? Dia namaly an'i Saoly indray le zatovy kely niaraka taminy ka nanao hoe, indro aty tanako misy vola-paefatra sekely ko omeko ny lehilahin'Andriamanitra zany mba handorony atsika izay lalana tokony ho alehantsika. 17. Fa iny teo amin'ny Israely raha misy olona nandeha nanontany dia izao no fanaony, andeha aoka akany amin'ny pahita sika, fa izay tao hoe mpaminany ankehitriny no atao hoe pahita tany aloha. Dia jereo ny zavatra nitranga tonga tany amin'le mpaminany zareo, dia nifankahita tamin'ny Samuel izy jereo, fa le fanapahakevitra kely ihany sy andeha ho any amin'ny lehilahin'Andriamanitra no nitondra ny Saoly tamin'ny valo no amin'ny fireneny Israely. Problema an'Andriamanitra, Israely tsisy mpanjaka. Problema ny Saoly, brique vert. Mifampitady Saoly sy Andriamanitra. Andriamanitra efa nanomana ny Samuel fa tsy maintsy hiakatra eo Saoly. Fa zao tonga mpanjaka Saoly, tsy no izy fa no le mpanompo nanaiko ho fantsona nova hevitra azy ho tonga anapa-kevitra amin'ny fony ho any amin'ny Samuel. Jereo ane, tsy misy resaka itsony amin'le mpanompo atao anaty baiboly hoe nakaizy io mpanompo. Misy zavatra ampiasan'Andriamanitra olona, tsy voatery hitanao mandrakizay fa mety 2 segondra ny onany aminao. Fa ny fiona ny 2 segondra raha manapatakariny ianao ny iaino azy. Ny iaino azy. Dia zao ny zavatra mitranga. Ny destinao ray manontolo mihitsy hatrany amin'ny farany amin'izay antom-pisiana ilan'Andriamanitra anao ny tanterahany. Dikan'izay Andriamanitra manefy antsika anana fo iaino tsara. Mivavaka ianao mba ho sokafan'Andriamanitra ny fo, andray teny sy akatoa izay lazain'Andriamanitra amin'ny alalan'izay mpanompo ampiasain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia ndao ny antsika hijery kely. Jereo tsara ny zavatra nitrangy. Tsy misy resaka tsony amin'ilay mpanompo hoe nakaizy izy. Eo amin'ny anjara voatendrinao dia misy olona foana iran'Andriamanitra no zavatra tsy voatery hoe goavana. Fa tsy azonao atao tsinitsinina satria misy idirany goavana amin'ny anjara voatendrinao ny fisiny. Mahita an'Andriamanitra hitondranao any amin'ny lalana, hifanenanao sy hitondranao any amin'ny antom-pisiana araka ny sitrapony, ary fantatro fa fotoana androany ionanao amin'ny anjara voatendry satria ny rana androany ilaza aminao fa taonjobilo anao ty taona ty. Io le fifanenana teny ilainao apiditra antsika any amin'ny antom-pisiana no man'Andriamanitra ho antsika. Io mpanompo netiny Saoly io dia mpanompo mahalala tsara ny Samuel ho mpaminany. Nafantatra tsara ny Samuel le mpanompo fa Saoly tsy nahalala ny Samuel, fa le mpaminany nahalala ny Samuel. Misy fotoantsika te ho any amin'ny anjara voatendro antsika fa tsy manana information. Tsy manana information tsara. Zany no antony fampianarana, zany no antony anaitra anao mba hiova fo alala ny tokony atao sy ny fahendrena tokony ho ananana rehetra.
Zany antony ifaditsika nandinitsika tenin'Andriamanitra satria tsy olona ianao an'ilay izy fa Andriamanitra. Afaka mampiasa fitaovan'Andriamanitra Samuel olona. Saul verbrique mpanompo kely ny ona taminy. Fa ny antopisian'ny Saul tsy miankina amin'ny problema izay nilalovany feo am-pelatanan'Andriamanitra izay manendry ny lalany hifanena amin'ny anjara voatendriny. Andriamanitra afaka manirakolona namana, ray aman-dreny, ankizy kely, mpanampy. Fa aza négligena fa mety manana information lavitra noho ianao izy. Amily sy ametraka anao any amin'ilay tena couloir de votre destination. Izy afaka hitondra anao, ametraka anao any amin'izay zavatra tsy hitany masonao nefa apety ny fiainanao. Indray nisy tantara momba ny Isaka sy Esau ao anaty Baiboly. Ary ty tantara ty tena nahatalanjona dia natonga saina ary naveriko mihitsy ny vakina. Io tena amin'ny Genesis 7:20 ka hatramin'ny 9:9. Rehefa antitra Isaka ary pahana amin'ny masony dia tsy nahita dia niantso any Esau lamatony izy ka nanao taminy hoe anaka, ary izy taminy kio intya. Ary izy ino efa antitra ka tsy fantatry izay andro afatesako. Ko ankehitriny masiny ianao alao ny fitifiranao dia nitranonjana tsipikanao sy ny tsipikanao ary makanesa ny antsaha ka iazao aho. Ary anao avy any pia etsetretsetra nandeha hoaniko mba hisitsofany fanahiko rananao. 9:5 usotitsika kely. Ary Rebeka nandreny Isaka ny tenany Esau zanany ary dia lasa nakany amin'ny antsaha Esau nitady ny aza nylazay indrainy. Fa Rebeka niteny tamin'ny Jakoba zanany ka nanao hoe indro efa reko ny rainao niteny tamin'ny Esau rahalahinao nanao hoe iazao sisa fa antao aingana tonga dia homany dia andao ikonikony ntsika atateraka ny anjara voatendrinao. Eno ty famarinany ty. Mihaino ve nareo Jakoba tsy nahalala ny anjara voatendriny. Fa nisy Rebeka ny rahan'Andriamanitra, ny resan'Andriamanitra fony tao amboaka izy hoe ny zandriny anapaka ny zokiny ary ny zokiny anaiky ny zandriny. Zany hoe le feon'Andriamanitra tany amin'ny Rebeka fa tsy tany amin'ny Isaka. Isaka efa vonona anome ny anjara voatendry ho an'ny Jakoba omena ny Esau araky ny lalàna sy ny fomba. Rebeka nefa nivangin'Andriamanitra tamin'izy bevoka ny anjara voatendry ho an'io Jakoba io. Tianareo fantatra ve le fahamarinana zao ny zavatra mitranga. Nitsodrano raha avy amin'Andriamanitra dia tsy ho an'ny Esau fa ho an'ny Jakoba. Jakoba tsy teo fa Rebeka ny teo nandrehan'le resaka. Lasa Rebeka nanao izay fomba rehetra nanampinan'ny Jakoba andraisany an'le tsodrano izay tokony ho azy. Andriamanitra zany manome information ny olony amin'ny zavatra rehetra atateraka ny anjara voatendriny. Mety eo amin'ny asanao le izy, mety eo amin'ny fanomponao le izy, mety eo amin'ny tokantranonao le izy, omen'Andriamanitra anao ny information tsara ahafahany manampy, ahafahanao mandray fanampiana amin'izay anjara voatendry tokony apety anao amin'izay programme ilan'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany. Tsy mampaninina fa informer Rebeka avy amin'Andriamanitra dia tsy very anjara voatendry Jakoba amin'izay antopisiany ilan'Andriamanitra azy. Zay ny atao hoe fidélité. Ny fidélité anao zany na ny fahatokinao dia tonga n'Andriamanitra anampy anao hanirakolona anomenao information tsara anampy anao atateraka izay anjara voatendry tokony anao zay. Ko ny amin'ny Saul dia zao tsy ray intsony amin'ilay mpanompo kely koa. Ilay mpanompo zany tsy ray intsony amin'ilay Samuel 2:7. Le mpanompo kely niteny tamin'io andao akary dia anao an'izao tsy hita intsony. Kanefa ny zavatra nahavariana, les heures de roi hozy izy ny frantsay. Izy nahatonga ny Saul ho mpanjaka. Ary nandray andrara ngeza be nanandratra ny Saul amin'izany toerana zany. Saul tsy saika nahita ny Samuel raha tsy teo izy. Tsy hitany boriky, tsy tonga mpanjaka Saul, tsy nahazo mpanjaka ny Israely. Zany daholo ny problema tao ambadiky ny fanekeny ho mpanompo ho fantsona hitondra Samuel, hitondra ny Saul any amin'ny Samuel. Andriamanitra zany dia miasa manao zavatra goavana avy amin'ny zavatra kely, fa tsy tokony ataontsika tsintsinina izay fomba rehetra itondrahan'Andriamanitra antsika. Mino fa ianao dia tsy ho very lalana zany na ho diso lalana. Ny programa rehetra ilan'Andriamanitra anao eto amin'ity tany ity tsy maintsy tanteraka. Mety misy zavatra tokony halanao na toetra, misy zavatra tokony hisarahanao fanao mahazatra, mety misy zavatra tokony hoe tsy ainanao tsony, mety zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Fa zao raha vao afaka miala amin'izany ianao
dia afaka nianokatra lalàn'Andriamanitra avy amin'ny fanekenao izay tolotsaina mety hoe tsy voatery hoe marani-tsaina be fa zao mety kitanitanina aza le conseil fa zao ekeo fotsiny fa zay mampety ny zavatra rehetra ary ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra ny miaso mitondra ny lalana marina rehefa manaiky ianao hiaina amin'ny fahamarinany Andriamanitra sary-piaro izy ary natoinona tiany Satana andavonanao tsy ho lavo zany ianao fa tsy maintsy tonga any amin'izay ilan'Andriamanitra anao mila mianatra tsika makatoa manova ny zavatra ngeza be ny fankatoavanao amin'ny zavatra faran'izay bitika tsy ilana tandrametaka fa tonga amin'ny fiainanao any amin'ny dinga fahalehibiazana amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra mety tsy apozina rehefa tonga teo Saoly tamin'le fitoerana anankiray andao le sody Daody fa zao tena tsika indray nikaky fa aloha tsy manohy ny ditsony eo amin'le dingana farany tsy any akena nefa nandresen'le mpanompo lahatra azy hoe andao androso misy fotoana rehefa tonga eo amin'le dingana izay anao ohatra tsy tehanao tsony eo indrindra ny amporosihako anao hoe mandrosoa lalina tsy marety akao an'Andriamanitra Saoly afaka ny tsehanao n'io mpanompo kely io afaka tsehanao n'io izy afaka tsehan'izan'izy izy tonga izy dia lasa avetrany ianao koa zany sady mpanampy andao anaraka any dia ody ny mpanompo natao iaino enoy ny mpanompo natao iaino ny bosy kanefa le mpanompo ny enony nitondra azy ho any amin'ny antom-pisina mampanjaka azy fankatoavana tsotra kely mpanompo tsy natao enony no nitondra nakany amin'ny anjara votendry faran'izay goavana ho mpanjakana firenena mba fantatro ve ora sy Arona izy mahafantatra ny ora sy Arona amin'ny Exodus toka 7:10 farak'ambin'ny ka hatramin'ny 12 ora sy Arona ny asany mitazona ny tanan'ny Mosesy tazomy ny tanan'ny Mosesy fa raha milatsaka dia resy ny Israely fa raha mijoro ny tanan'ny Mosesy dia tsy latsaka ny Israely na raraka fa mety tsara ny anjara voatendry ny Israely tsosoa nefa amin'izany le olona apiditra ny tany Kanana eny Anaty vokatry ny fiaraha-miasa ny ora sy Arona mitazona ny tanan'ny Mosesy tsosoany nandresy eny Anaty tsika zany ao anatina communauté dia tadidio tsara zay le assemblée an'Andriamanitra ny fiarahantsika ohatry ny chaîne ohatry ny miara-miasa sika mpanahy dia tadidio tsisy anankiray misongadina mahavita ninninona ao anatina ministera raha tsy manjaka ao amin'ny ministera io fitiavan'i Jesosy ahafahantsika mifandray am-po mifampitondra mambavaka ifampitantana ho any an-danitra tsy reraka Mosesy midina tsempoka mihitsy ny ora dia ohatry ny voasazy zany tsy azon'izy roa lahy mihitsy le hoe inona mifetraka an'izy fa dia ataovy aloha raha ny tiany ora sy Arona mba te ho star ohatry ny Moïse te olona 3 millions miaraka amin'ny Mosesy tena hafa mihitsy raha izy rehefa mitory tena wow enony Israël grand miracle avec Moïse ozy izy Andriamanitra non tazomy io tanany io zako ve ranga voasazy eto tsika hitazona ny tanan'le ranga ty fa tsy fatany fa ny anjara voatendry an'i Josoa hiditra ny tany Kanana no arovany tamin'le ministera tsotra kely mitazona tanana aza negligena ny ankikely fa tsy afaka nalataindelo ianao raha ankibeny aza negligena ny ankikely fa tsy afaka isikotra taindelo amin'ny ankibe misy zavatra faran'izay bitika sy kely mety asehon'Andriamanitra eo fa mila ianao manapatsolopana miaino ny fanamasina mangila tsofina tsara tompoko hiaino izay lazainy Jesosy ny Andriamanitra mizaha toetra tsy miteny mivantana hoe atongilany sofinao fa resaka aminao non fa misy fotoana Andriamanitra mampiasa ny obéissance anao zay le Andriamanitra miara-miasa amin'ny anjara voatendry avy amin'ny toe-po manaiky ao anaty fandarana sy fankatoavana ila mitandrinatsika fa matetika ny mahatonga antsika diso lalana sy anjara voatendry dia satria
tsy mailontsika fa zatra mandeha loatra eo amin'ny nofo sy ny fihetsepo tsy voatery ho marina. Mba tsangana ny tanan'izay olona efa mba nandre an'izao izay manomboka amiko. Tena henoko mihitsy hoe Jesosy no niteny tamiko ka tsy diso tampoka ilay izy ary tsy nety mihitsy tany amin'ilay planina netretiko fa Jesosy za aloha voalohany indrindra. Soa Anaty. Efa nisy fotoana ohatr'izany kay ilay izy tena nieritreretiko hoe Jesosy. Fa raha Jesosy ilay izy tanteraka. Fa kay ilay izy tsy Jesosy tampoka. Ny dikan'izay mila manamboatra ny toetra koa mba ahafahako maheno an'i Jesosy en permanent. Ah bah c'est carabia la sauter. Ditanareo, indraindray ny problème atsika eo amin'ilay maha-olombelona tsy manaiky ianao ny latsaka hoe diso. Dia inona ilay izy? Ahodikodina amin'ny teny tsara lalina. Efa niteneniko tamin'ny toriteny omaly hoantsika tsirahay avy manomboka amiko pasteur Rodolphe Dafiny arivo. Za rehefa mitoriteny tena mitsotra aminareo fa tsy mieritreritra ny tifitra niza any anatin'ny foko. Za aloha no amboariko voalohany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra tamin'ny farany teo. Fa manino Mosesy ny tenen'i Jesosy hoe zao fantatra ianao fa Satana ikoroka ny finoana tahaka ny fikoroana ny akofa. Zany efa nangataka anao mba tsy ho levona ny finoanao. Fa rehefa avy mibebaka ianao vao ampaherezo ny rahalanao. Nefa hitan'i Jesosy izy fa hiverina aminy matoa Jesosy mivavaka mba tsy ho levona ny finoany. Tsy finoana vaovao no nomen'Andriamanitra azy any Petera fa le finoana teo ihany no tsy levona. Dika afaka manao an'izao Andriamanitra hoe efa hitako ianao fiverina amiko ary efa navela Kristy fa za efa mivavaka ho anao fa tonga dia toy izy fa modiana fana. Non. Andriamanitra mampianatra anao tsy hanana fo feno avinavina bebalo fa za mody fanina. Bebao aloha ilay izy fa za modiana fanina. Tsy afaka nomboka tsika raha tsy mireconnaître erreur ianao. Altary ty eto Jesosy. Hita Jesosy mifotsika. Tiako fantatsika koa fa indraindray ny destin dia misokatra par étape. Tsy tonga dia ataon'Andriamanitra mitobaka andrem-pandeha hoe zao ianao dia androany ianao ohatra zao dia rapisy tonga dia fiu ary ambony ary sokafany par étape. Canto lote anao Jesosy fanatao nao canto lote ny fiainako voakaly tsara votra mampiaiky saina fo nao canto lote point anankiray manaraka ny anjara voatendry dia misokatra sokafan'Andriamanitra par étape. Mandiny faharoapolo amin'ny Samuel voalohany toko fahasivy. Ary aza malahelo ny amin'ny briky very atelona fa efa hita reny. Tonga dia izay ny tenen'i Samuel. Ary nisy moa ny zavatra riana rehetra eo amin'ny Israely tsy ho aninao sy ny ankonany rainao va. Nanomboka naneo sy ny laza ny anjara voatendry ho an'ny Saoly Samuel fa tsy tena mazava. Io zany mbola tsy milaza hoe ho mpanjaka izy. Ny andininy faharoa amin'ny roapolo. Ary Samuel dia nitondra ny Saoly sy ny zatoviny ka napiditra azy tao amin'ny efitrano dia nanome azy toerana loha eo amin'izay nasaina ary tokony olona 30 ireo. Olona 30 ny teo amin'izay nasaina fa Saoly no nomeny Samuel toerana teo aloha. Eto dia fihetsika efa manambara zavatra ilay izy. Fa makany amin'ny révélation amin'ny antom-pisiny le zavatra nataony Samuel fa tsy mbola niteny Samuel hoe mpanjaka ianao. Ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo dia nalain'ny mpanao nahandro ny sorokena ho an'ny mpanjaka. Zay le entre
mbaniny eo aminy ka napetrany teo anoloan'ny Saoly. Ary Samuel, indro izay efa natokana dia voapetraka eto anoloanao, ko hoany fa ho amin'izao fotoana izao no nitehirizana izany ho anao hatramin'izay nanaovako hoe efa nanasany vahoaka. Ary Saoly dia niara-ninana tamin'ny Samuel. Ninana sorokely izy dia ohatra mbola tsy azo hoe izy ve zany sa tsy izy. Nomena sorokely Saoly, tsy fantany akory ny dikan'ilay izy, fa ny mpanjaka ilay izy. Teto zany dia tsy mbola tena mazava tamin'ny Saoly ihany koa. Andiny ny fahenina amin'ny roapolo zareo fa mandeha par étape ilay izy. Ary ny fomaraina koa izy ireo, ary nonona zavaratsy ny andro dia niantso ny Saoly teo atapo-trano. Samuel ka hoe nitsangana ianao mba avoakako. Dia nitsangana Saoly ka lasa mivoaka ho eny ala-trano izy roa lahy dia izy Samuel. Noentiny teny atapo-trano, midika an'izay ny amin'ny toerana farany avo. Noentiny teny atapo-trano Saoly, toerana ambony indrindra. Teto Saoly te hiteny. Teto Samuel te hiteny fa Andriamanitra hitondra ny Saoly any amin'ny dingana avo, zany hoe numéro 1. Mbola tsy azon'ilay izy. Teto jereo, mbola tsy nazava tamin'ny Saoly ihany ilay izy. Ho mitoko fahafolo andiny voalohany. Ary Samuel nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina diloilo teo amin'ny tohan'ny Saoly. Dia nanoroka azy ka nanao hoe tsy manositra anao va Jehova mba ho mpanapaka ny lovany. Zay vao direkta ilay teny. Eloy. Fa maninona ataon'Andriamanitra par étape le destin. Satria mifanaraka amin'ny fanefena sy ny fijoroana ny famitsoran'Andriamanitra. Mazava ny fanambarana eto fa tsy maintsy mandeha midingana aloha Saoly voatonga eo amin'ilay toerana mampety azy. Fatary fa ny fanambarana ny amin'ny anjara voatendro anao dia progressive na hoe miandalana. Rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy faranany amin'ny confirmation amin'izay ilay izy. Mahita n'Andriamanitra hiteny aminao marina sy nombanao rehetra manomboka androany. Ny tokony ataonao sy ny tsy tokony ataonao Andriamanitra neny amin'ny ambarany izany aminao. Ary no fiasan'ny fanahiny androany azoko antoka fa ho tonga soa any amin'ny anjara voatendry ianao. Zay ny anton'ilay etape hoe mandiny tena, mifady ihany, mandroso foana. Ary ny titony ity tsy hoe akory dozoro ihany, fa ny tsefatsefany ihany misy tampoka. Afatsika rehetra mandroso ao anatin'izay fitarihan'Andriamanitra arakarak'izay hitondrany eo. Amen. Ka ny tantaran'ny Saoly dia maneho révélation an'ilay hoe very ka hita indray. Maninona hoe very ka hita indray. Faefatra ilay very ka hita indray. Baiboly dia milaza fa ny olon'ny Kisy rain'i Saoly dia niaraka tamin'ny Saoly andeha tady boriky. Fa nana problème io Kisy io. Inona ny problème ny very ny borikiny? Kisy Saoly zanany dia samy very boriky zany satria samy fananany zareo ao an-trano ilay izy. Lasa nitady zavatra very Saoly. Fa Andriamanitra ray any an-danitra indray nefa nitady Saoly atao mpanjaka. Misy olona roa zany samy very, rain'ny Saoly eto an-tany sy rain'ny Saoly any an-danitra. Ny rain'ny Saoly eto an-tany very boriky, ny rain'ny Saoly any an-danitra very an'ny Saoly. Anao ilay programme zany, elo tsara fa révélation. Mafatifaty be ty révélation ty. Lasa nitady zavatra very Saoly fa Andriamanitra rainy an-danitra kosa nefa nitady Saoly indray izy ho mpanjaka. Dia sainy fa Saoly very tsy hitan'Andriamanitra. Ratsy tamin'ny fotoana ny fanenany tamin'ny Samuel. Enoy Saoly very tsy hitan'Andriamanitra teo amin'ny anjara ny ilan'Andriamanitra azy amin'ny anjara voatendriny. Ratsy tamin'ny fotoana ny fanenany tamin'ny Samuel mpaminany. Mba azonao ve fa Saoly mitady boriky very kanefa teto Saoly tena ny mihitsy koa ny very. Zany hoe tsy boriky rery fa ny mpitady ilay boriky koa kay very. Ataoko moramora mihitsy izy azahoanao anazy. Ny raison nahitana an'ilay boriky dia rehefa hita Saoly. Rehefa niona tamin'ny Samuel izy vao nitenenany Samuel hoe ary ny amin'ilay boriky azahina fa efa hita. Noho izany saika tsy hita ilay boriky raha tsy hita Saoly. Misy zavatra tsy hita satria tsy présent tsara ao amin'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga an'ireny ohatrany hoe valim-bavaka kizitina be reny. Andoliana ifadinana mety mbola tsy hita ihany satria nahoana ny présence anao eo masony pahary mihitsy no important mihoatra nafin'ilay zavatra very tadiavinao. Andriamanitra tsy misainty amin'ny zavatra very fa Andriamanitra misainty aminao. Zarangatsy marety eka ao an'Andriamanitra.
tsika nandray variana mijery misy olona miaraka amintsika isan'andro mitady mafy mikatsaka zay mahasoa mafy fa tsy tena tanteraka amin'izay ilan'Andriamanitra azy. Navelan'Andriamanitra hitsanga ny olana very boriky hitariana Saoly hifanena amin'ny anjara voatendriny. Misy karazan'olana avelan'Andriamanitra hitranga fa ombadiky ny olana misy zavatra fenon'Andriamanitra. Misy problema navelan'Andriamanitra hitranga fa tsy takaty ny sainao le izy fa ombadiky le olana navelan'Andriamanitra hitranga fa misy programa voaomana anatanteran'Andriamanitra zavatra tsara lavitra. Zany no mahatonga antsika rehefa hoe eo Jesosy miaraka amin'ny Jesosy dia misokatra amin'ny fotsika. Fa maninona misokatra amin'ny fotsika na tsy mety amintsika raha ny zavatra mitranga. Mideran'Andriamanitra tsika satria tsy problema mihitsy ny sakana ahatonga antsika tsy ho tanteraka any amin'ny anjara voatendry rehefa miombona amin'ny Jesosy tsika tompoko. Tantaran'i Saoly dia nanomboka tamin'ny olana sy fahaverezana boriky fa ny farana tamin'ny fahitany ny anjara voatendry mampanjaka azy. Zareo fa teto Saoly hita ny boriky fa zao fa tsy zay no namaky an'Andriamanitra fa nafenin'Andriamanitra tao ambadiky ny fahitana azy, fahitana zay nampitotototo azy. Ndika hoe rehefa eo zay tian'Andriamanitra ho hita dia tsy olana zay tadiavinao mbola tsy hita. Misy zavatra very tadiavinao fa tsy une vraie perte amin'Andriamanitra. La vraie perte, ce n'est pas l'âne et Saul. Sa olona ny very. Fa rehefa hita Saoly hita boriky. Zany mahatonga antsika tsy lany fotoana mitady boriky fa mandany fotoana mba ho hitan'Andriamanitra. Tiako fantatrao fa ny tena hoe very dia tsy boriky fa Saoly satria nakamban'Andriamanitra tamin'ny fahitana ny Saoly ny fahitana ny boriky. Samuela voalohany toko fa 7:1. Atsika teto ny tenin'Andriamanitra. Samuela voalohany toko fa 7:1. Fa hoy ny mpanompony taminy indro misy lelan'Andriamanitra amin'ny roa tanàna iroa ary lehilahy malaza izy sady zay rehetra lazainy dia tanteraka daholo koa andeha antsika mba hakany fa angamba atorony antsika zay lalina tokony andehanantsika koa. Inona ty Baiboly tenenina? Mila lalana marina vao mahita zay very fa tsy afaka hita zay very any amin'ny lalan'ny diso ianao. Rehefa naniraka ny Saoly kisarainy dia lasa izy namakivaky tendrombohitra avoana 3 andro tsy hita le zavatra ny tadiavina. Tsy nahita le boriky akory le mpanompo Saoly. Ny olana dia tsy le zavatra very fa ny hoe aiza no ale hitanan'le very. Sika tsy afaka nitady zavatsoa any amin'ny lalan'ny diso zany. Ny zavatra tadiavinao ane dia tsy voatery hoe ratsy fa ny lalana andehananao hitadiavana an'izany mety ho diso atonga anao tsy hita an'izay zavatra ilainao. Noho izany ny zavatra sarobidy dia zao mila marina ny lalana vao hita zay tadiavina. Jesosy ny lalana sy fiainana ny fahamarinana. Tsy misy makany amin'ny raha efa-tsy amin'ny alalany. Andaontsika ity atana mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mila miaraka amin'ny Jesosy ianao. Mila ao amin'ny Jesosy ianao. Mila manao ny sitrapon'i Jesosy ianao. Mila mametaka an' Jesosy amin'ny toerana tokony misy azy. Zay le hira teo e. Tsisy anarana hafa. Paoly ny teny. Tsy amin'ny anarako nanaovana batisana roso Paoly. Tsy amin'ny anarako nandroahana démonie. Fa ny lala marina fatsika misitraka an'izany ao amin'ny Jesosy rery. Samuela voalohany toko fa 7:7 hatramin'ny 9:9. Teo izy Saoly tamin'ilay zatoviny. Indro raha makany sika inona moa no aterintsika any? Dia ozy izy Samuela, dia ozy izy Saoly indray ka nanao hoe indro aty an-tanako misy an'izao dia andao hoany. Ho anao azoko antoka fa mety maro no manan-javatra ho tadiavina eto androany. Tianao ianao aomby, tianao ianao hisy fiantraikany, tianao ianao ho salama, tianao ianao hananjanaka indraindray ny anatin'ny fonao any. Mety mitory-teny pasteur hoe Jesosy ndraiky eny efa zany mbola tsy manabady. Tianao ianao hanabady, tianao ianao hanana an'izany hoe ireo karazan-kanana rehetrarehetra ireo tianao hananana daholo. Tiako fantatrao fa tena misy aloha zay tadiavinao. Fa zao ilaina fantatra fotsiny le lalana ahitanao an'le izy. Androany tsy fanatitra ny anokatra an'le izy tsy vola.
fa fo nanokatra an'ilay izy. Samuela omena vola vao miteny tsabaratelo fa fo misokatra ambony lavitra noho vola ahitana ho an'Andriamanitra. Ny anjara voatendro an'ny olona dia misy lalana voafaritra tsara tonga teo amin'ny Samuela. Samuela naneo tamin'ny Saoly ny antom-pisiny mihoatra lavitra noho ny antony nahatongavany. Ny antony nahatongavany raison peribriky. Dia ozy izy Samuela mihoatra lavitra noho ny antony nahatongavanao tadiavanao mihoatra lavitra noho izay no antom-pisina ny lazain'Andriamanitra mombanao. Zany hoe le antony nahatongavany le problème mandray ho tadiavina kely lavitra no le vahaolana nomen'Andriamanitra. Rehefa mahita an'Andriamanitra ianao io zavatra tadiavinao io kely. Androany zao hoe io zavatra tadiavinao io afaka livren'Andriamanitra zao. Raha misy olona zao hoe mety hoe vona aretina na fivitosana amin'izao fotoana itenenako zao dia anjavona le izy. Mety misy apahoriny devoly amina karazan-javatra be dia be sy fatipaty rehetrarehetra afaka no afaka ianao. Raha ny amin'iny efa hita ihany tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Fa ny lan'Andriamanitra anao androany zavatra anankiray. Ianao mitondra ny fonao misokatra eo anatrehany. Mitondra ny fonao misokatra eo anatrehany mba hahafahanao mandray mihoatra avy aminy noho izay zavatra hitadiavanao azy. Zavatra mihoatra fanananoan Jesosy eo anaty. Zavatra mihoatra fanan'Andriamanitra mihitsy ny ataony eo anatinao. Zavatra mihoatra ny teniny mihitsy nomeny anao amin'ity taona ity dia tsy ho diso lalana ianao satria hitondranao Andriamanitra any amin'ny anjara voatendry. Amela voalohany toko fona andiny voalohany vakeo zavatra nisy ny zavatra nisy zao ny zavatra nisy. Amela voalohany toko fafolo kaikeo ihany andiny voalohany. Ary Samela nitondra tafana tonga dia nosorana izy ho mpanjakan'i Israely. Ao tsika hatramin'ny andiny fafito any. Rehefa nisaraka amiko ianao izy dia hita olona roalahy eo amin'ny fasan-drahely. Zao sokafy amin'izay fotsika fa mandray fanasan'ny tompo tsika androany mandray fanasan'ny tompo tsika pasteur androany mandray fanasan'ny tompo. Ok, mandray fanasan'ny tompo tsika androany. Dia eno ty révélation ty. Ny accès ny dirana sokatra ho an'ny Saoly sy ny révélation nomeny Samuel azy. Zao ny famantarana ho anao. Nanome famantarana an'ny Saoly Andriamanitra. Inona lizy? Rehefa misaraka amiko ianao dia ahita olona roalahy eo amin'ny fasan-drahely, eo amin'ny faritanin'ny Benjamina, ao Zelza, ary izy ireo ilaza aminao efa hita ny boriky izay nitadiavinao. Ary iny tsy ny boriky intsony ny averin'ny rainao fa ianareo kosa indray no ahiny. Koa izy ahoana reno ataoko ny amin'ny zanako. Io zany le famantarana voalohany. Voalohany zany zao ny zavatra nitranga. Reto ny lalana ozy izy Samuel. Ahita olona roalahy ianao eo anilan'ny fasan-drahely. Ho tonga eo amin'ny azotera dia faharoa ho tonga eo amin'ny azoterabita antabary ianao zay le ao. Dia fahatelo tonga eo amin'ny Gibeon'Andriamanitra ianao. Rehefa zay dia zao ataovy izay ataon'ny tananao fa mety daholo. Inona ny dikan'ireo? Reto zany le lalakale io atoron'Andriamanitra antsika amin'ity andro androany ity. Ny fasan-drahely dia toerana anankiray nandevenana azy, zany hoe nahafatesany rahely. Mpaminany ve manirak'olo leny pasana ny départ? Fa nijereko ny Baiboly dikany hoe rahely dia hoe agneau ary Aniel teny hébreu, zany hoe agneau na zanak'ondry. Zany hoe raha diky tonga eo amin'ny fasan'le agneau a été immolé ny départany Saul teo amin'ny nahafatesany Jesosy. Ny départ tsara indrindra miaraka amin'Andriamanitra dia amin'ny fotoana anekenao ho faty amin'ny tena miara-omboana amin'ny Kristy Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. La croix ny fanombohana. Teo amin'ny toerany zanak'ondry no vonono io manomboka ny diantsika. Janona kely eo aloha. Ka ny fiangana voalohany anombohan'ny Saoly dia teo amin'ny toerany zanak'ondry ny vonono. Teo amin'ilay toerana nahafatesany zanak'ondry aloha. Eo ny toerana iangana ao amin'ny anjara voatendry, ampahomby antsika amin'izay lalina rehetra hitondrany antsika makany amin'ny anjara voatendry.
tsy maintsy mandalo ny lalany azo fijaliana aloha satria ny zanak'on'Andriamanitra ny manaisitra ny fahotany zao tontolo zao izy ny plus grand que Rachel izy ny lehibe no Raël Jesosy maty eo amin'ny azo fijaliany Jesosy nampiditra antsika ho any amin'ny anjara voateny na destin ho an'ny Saoly lalana tsy azo elana ny fanomboana teo amin'ny fasandrahely dingana voalohany tsy maintsy fanomboana ho antsika rehetra dia teo amin'ny nahafatesany Jesosy mila mahatsiaro tsika mandalo ny traikefan'ny azo fijaliana manolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy maty amin'ny tena sy nanombo ny nofontsika mba ny filatsika sy ny faniritsika rehetra teo amin'ny azo fijaliana niala tamin'ny fahotantsika teboka aingana voalohany zany eo aloha ny manomboka nahoana teo ny nanomboka ny fampihavanana antsika amin'ny ray mitiafa mafy be ao an'Andriamanitra teo ny voavela ny fahotantsika ary teo ihany koa ny antony nanesorana ny otantsika tanteraka teo tsika no afaka dia mandroso amin'izay milalana ny soritan'Andriamanitra manaraka amin'izay izorantsika amin'ny fiainam-baovao mila maty amin'ny tena aloha isika eo ny manomboka ny traikefan'ny famonjena natoka mbola tsy nandalo teo isika tsy manomboka eo isika dia tadio mila fiarahana matotra amin'Andriamanitra ho hitantsika izay fitonan'Andriamanitra rehetra feo amin'izay nahafatesany zanak'ondro ny manomboka isika faharoa eo amin'ny andininy faharoa io hitantsika tsara ny zavatra mitranga dia hita olona roalahy ianao eo amin'ny fasandrahely amin'ny nahafatesany Jesosy io zany dia avy eo zany misy an'le restauration amin'izay eo le famerenana amin'ny loniny zany no hitranga satria nahoana mahatonga amin'ny teny eo le famerenana amin'ny loniny no hitranga eo amin'ny nahafatesany zanak'ondro ny misy famerenana amin'ny loniny zay rehetra very satria teo ny mipetraka amin'izay le faminanina hoe fa hita hono le ondry misy restauration eo Andriamanitra no manangana sy mamerina aminao zay zavatra very rehetra teo aloha inona ny dikany hoe zavatra very ny azo fijaliany Golgota ny valiny amin'izay zavatra very rehetra ny amin'izay zavatra tsy hita rehetra satria teo amin'ny azo fijaliana no nisoloany Jesosy atsika ny amin'ny ara-panahintsika ny amin'ny aintsika na ny amina na amin'ny tenantsika sy ny korontsika eo amin'ny nahafatesany zanak'ondry no afatra ny famerenana amin'ny lohan'ny nozy izy Samuel eto efa hita ihany leve sy nampitototo anao noho izany amin'ny taona 2024 ty riavako amerina amin'ny lohan'ny zavatra tsara lavitra ny Andriamanitra ka ireo zavatra very rehetra na voninahitra na fahombiazana na taranaka na vady na ankonana na fahasalamana miverena fotsiny eo amin'ny azo fijaliana fa mety io Elisa mivoaka niaraka tamin'ny mpianany satria io le zavatra very le restauration endriky ny azo fijaliana ihany ty Teny hitatra toerana ry zareo satria kely loatra ny toerana misy ny Elisa sy ny mpianany dia nandeha nikapa azo ry zareo dia nindrina famaky ny mpianany fa latsaka tao anaty rano le famaky rehefa latsaka tao anaty rano le famaky dia niazakazaka ny mpanompony Elisa ny teny hoe nindramininy very le izy ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahiny andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahafito very le lela-pamaky latsaka tao anaty rano nefa nindraminy dia inona nataony Elisa nakahazo izy hazo fijaliana na tsipony teo amin'le rano nitsikafona ny famaky mavesatra nefa vy mba azonareo ve zany zavatra zany mety vato le famaky mety vy fa mavesatra noho zany tokony iletika any ambany any fa rehefa natsipy le izy dia lasa maivana mba fantatrao ny anamaivana anao ao anaty ady dia ny fanananao no mariky ny azo fijaliana satria rehefa nateraky indray anao ka any Jesosy izy restauration na famerenana amin'ny lohaniny ozy izy Baiboly ampanjaka faharoa toko fahiny andiny fahenina tonga Elisa nakazo natsipony teo amin'le toerana nalatsan'le famaky dia lasa nitsikafona le famaky tandindo ny azo fijaliana mahagaga zany hoe mivesatry ny fiainana sy ny loi de gravité mihitsy ny toerin'ny azo fijaliana satria tonga ny azo fijaliana ampiainanao dingam-pahagagana ampandresy anao amen ka amin'ity taona ity izay manana ny mariky ny azo fijaliana manana fanantenana fa isy restauration anao sy nouveau départ amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy zanangatsy maretehaka ao an'Andriamanitra faharoa rehefa maty ny zanak'ondry dia misaina sy malahelo ny zanany very satria efa vita amin'ny famonjena io le fonony rainy le niteneny hoe nareo ndray zao no ahiny fonony ray malahelo ny zanany ny fon'Andriamanitra tsy midoboka ho an'ny zavatra very fa fon'Andriamanitra tena mitanondrika amin'ny fanahy very ny mampahory an'Andriamanitra tsy very miliary ianao fa mampahory an'Andriamanitra very fanahy ianao tsy zavatra very fa zanaka very halleluja afatra roa ny misy eto le anankiray zavatra very fa le anankiray olona tsita zanaka very tsy izay very taminao no mamaky ao am-pon'Andriamanitra
fa ianao very napidina azy sy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjy anao. Ndao itetanina mafy be ho an'i Jesosy. Eo amin'ny 9:7 suiten'ilay izy dia androsy ala eo ianao ko tonga eo amin'ny azo terabita antabara dia hifanena amin'ny olona 3 lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra any Betela. Ny anankiray mitondra zanak'osy 3, ny anankiray mitondra mofo 3 ary ny anankiray mitondra divay 2 tavoara. Ina ny dikan'io? Hifanena amin'ny olona 3 saoly eo an-tranon'Andriamanitra, toerany intimité. Betel, trano mofo, toerany intimité. Olona 3 mitondra zavatra samihafa. Ny iray mitondra osy, ny iray mitondra mofo ary ny iray mitondra divay. Teto anefa dia mofo 2 ihany no nomeny anao. Omeny anao ireo mofo 2 ireo. Zavatra ataonao zany dia izao. Manao ahoana ianao? Manao salut fotsiny izy. Manao ahoana ianao? Zay voalazo io. Miarahaba izy. Salutation zany no ataony. Ao Betela toerana satria nitanjon'Andriamanitra ho antsika dia nanantsika relation sy communion amin'Andriamanitra. Zay le Betela. Ny osy sacrifice natao ahafahana miaona amin'Andriamanitra. Ny dikan'izay ny fiainana kristianina mirehitra ao n'Andriamanitra aorian'ny famonjena dia fiainana feno sacrifice. Betsaka zavatra tianao eo amin'ny nofo fa tsy avelan'Andriamanitra ataonao tsony. Maro ny zavatra mbola mety mahafinaritra anao fa tsy avelan'Andriamanitra ianao ampiadana loatra sidiny eo amin'ny nofo. Zay le sacrifice amin'ny endriky ny osy. Ny mofo ndray dia maneho ny tenin'Andriamanitra, ny fitaovana tsara indrindra omen'Andriamanitra anao eny an-dalana. Ry Saoly amin'ny anjara voatendry dia ny vérité de sa parole et révélation. Ny omen'Andriamanitra anao dia ny tenim-pahamarina sy fanambarana. Ny divay indray dia maneho ny fanahy masina. Rehefa feno ireo 3 satria amin'ny endriky ny divay aza Efesana 5:5-7 aza manaiky amin'ny divay nataoko ianareo fa ho fenona ny fanahy. Dikan'izay ny zavatra rehetra ara-panamba fantatrareo moa. Fa Samson rehefa ho teraka satria nazirita tany am-boaka izy dia tsy navelan'ny ray an'Andriamanitra isotro divay nataoka ny reniny. Ndika fa nisy nanomana ny fiaviana ao amin'ny fahafenon'ny fanahy. Fa problème ny Samson avy aminy. Mbola voaro le fanolora-tena ny rainy izy sy ny reniny. Rehefa mivoaka satria natokana ao an'Andriamanitra dia inona tonga n'le fanahy setrasetra fa rehefa nandray fanapa-kevitra ho azy izy iodina amina vehivavy janga any Samson iny fa tsy an'Andriamanitra tsony. Volo tsara ny tanan'izay miaina. Dikan'izay afaka hitahiry ianao ny fanolora-tena ny hafa fa ny teny hitondranao any amin'ny anjara voatendry dia ny fijoronao manokana amin'izay. Zany no mantonga le fanontaniana hoe manahoana ianao. Te anontany ianao zao hoe manahoana ary ianao io sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fiombonanao amin'ny Jesosy sy ny communion anao sy ny fanolora-tenanao sy ny fijoronao sy ny toe-ponao ry havako malalo manahoana daholo io. Fahatelo farany Gibeon'Andriamanitra. Samuela voalohany toko 10 15 hatramin'ny 15 dia andrositsika. Rehefa afaka zany dia ho tonga ny Gibeon'Andriamanitra ianao izay misy miaramila amin'ny Filistina. Rehefa tonga eo tanàna ianao dia hifanena amin'ny mpaminany maro dia midina avy ao amin'ny fitoerana avy mitondra lokanga sy amponga tapaka sodina ary valia eo alohany dia aminany ireo ary latsaka aminao fanahin Jehovah dia ara-aminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Zay le zavatra mitranga eto dia mitenin'ny Baiboly ny fahafenon'ny fanahy masina sy ny fiovan'ireo olona tokony hanodidina anao. Zany hoe lasa mifandraika lasa Saoly koa maminany fa ngapa aminany koa Saoly. Andriamanitra manome anao tontolo feno fahafenona vaovao miaraka aminy. Zay ny mahatsara ny assemblée aza manadino ny ferahantsika mivavaka. Verina indray zany pastera. Hafa mihitsy ane rehefa eo ianao fa nga zany tadiavinareo. Ny anarako ane Jean Rodolphe Paul Andraso Paul. Jereo masona akaiky anao Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Tena ponina tsara Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Angatsy hitanareo le teny teo iny. Oka ny anarana rehetra. Maninona? Oka ny anarana rehetra efa se daholo. Ka ny anarako tsy azo ampidirina hoe ekeny lela rehetra sy ny lohalika rehetra azafady. Tsy izany tsika mandrakizay. Tsika simple serviteur mandram-piverin' Jesosy. Raha misy voninahitra dia ho an'i Jesosy rery. Raha misy haja dia ho azy rery. Satria izy no miteny ho azy rery mivokatra.
ary na inona ho antsika tsirairay avy izy rery no miamboninahitra tekinareo ity tanina mafy be ao an'Andriamanitra. Andriamanitra te hanovanao olona hafa mihitsy, olom-baovao. Ary rehefa tena renao zany dia ozy izy hoe zay ataonao rehetra amin'izay dia mety daholo. Rehefa voavonjy ianao dia manana an' Jesosy. Rehefa manana intimité amin'ny ray isika ka feno fanahany, rakofa ny fanahany, dia azo antoka ny anjara voatendry eto ambonin'ity tany ity. Amin'izany tsy hoe fantatrao fotsiny mombanao, fa ho hitanao zay rehetra, very rehetra, ary dia sitraka ny fitahian'Andriamanitra ianao satria hampahita fitianao Andriamanitra. Zany mahatonga ny Saoly vao mivoaka, isy hampahita mofo anao, isy hanomezao anao, normal daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy provokena le izy. Sika ny fahotana dia zao aza provokenao amin'ny parole, torianao ny gagnenao zavatra ninninona. Satria tsy fitorian-javatra ny altara, fa monjem-panahy ny altara. Andriamanitra afaka nirakolona fa nga izy nanapoha akory azo mofo, fa rehefa tonga teny an-dalana izy tsy hoe rehefa nanome mofo le olona dia nisy nanao tapify. Non, rehefa eny an-tananao iny ka avy amin'Andriamanitra tsisy afaka nakana an'iny satria Andriamanitra no manome anao. Fa aza manao zay fomba azahoanao, fa arakaraky ny ahinao zay zavatra ilainao mahatonga ny zavatra tadiavinao tsy hitanao. Satria ny antony motivation anao tsy vrai parole fa mofo. Amen. Ty hafa mafy eo an'Andriamanitra, ty hafa mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mbola manam-potoana misimisy sika androany ny amin'ny zavatra hoatrena. Andaotsika hiatrika ny fotoana faran'izay sarobidy indrindra. Tia ny sakafo tena mety hozy Jesosy. Nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Dia manontany daholo tsika rehefa avy eo, tsy tena fihinana zany le naritra rehefa avy eo? Tsy tena fihinana ve zany le salady, le dessert, tsy fihinana ve reny paster? Tsy tena fihinana ve reny? Azo hoanina reny fa tsy tena fihinana. Rehefa miteny Jesosy hoe tena fihinana, nataony misongadina mihitsy lay tena fihinana dia ny nofony sy ny rany. Fa fantatrao ve fa maninona Jesosy no teny hoe tena fihinana ny nofony sy ny rany? Satria ny nofo Jesosy no antoka anovanantsika hitafiny tsy fahalovana. Ny vary hoaninao sy ny laoka hoaninao vitamine no azonao, tanjaka sy kaloria no azonao, ary vetivety. Satria rehefa tapotra ny herin'ilay sakafo dia nao nandray anao dia te hihinana. Fa ny nofo Jesosy hozy izy zay mihinana nofo tsy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, misy ifandraisany amin'ny vie éternelle. Ary hozy izy zahanangana azy amin'ny andro farany satria ny transformation amin'ny andro farany dia misy ifandraisany amin'ny fihinanana sy ny fisotronao ny rady. Tena fihinana. Alléluia. Alléluia. J'invite les responsables à partager la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et on va se lever, on va faire ce petit chant pendant que on partage le sang de Jésus et le corps de Jésus. On va faire un chant. Prépare-toi à boire la vraie boisson, à manger la vraie nourriture. Entouré de tous les anges, tu combats à mes côtés. Ma joie est dans l'assurance que tu es le couronné. Mon secours, ma providence, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce, enfin, je vis pour t'adorer. Devant toi, je me prosterne, saisi par ta majesté.
Plus de peur en ta présence, car tu es le couronné. Que ta gloire et ta puissance en ce lieu soient déversées. Par ta grâce, enfin, je vis pour t'adorer. Chantons ensemble, Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alors que tu intercèdes, le perdu est retrouvé. Jamais rien ne te renverse, car tu es le couronné. Seul espoir pour notre monde, Jésus-Christ, toi le Messie. Par ta grâce, enfin, je vis pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Tiako fantatro ty famarinany ty reko ato anatiko ato. Petraka etsy dia miteny amiko Andriamanitra. Ohatra ny zavatra sehon'Andriamanitra. Ohatra nahita any Adama niodina tamin'Andriamanitra, napahitany ohatra na vision kely vetivety. Dia rehefa niodina Adama ka menatra, dia nitady hevitra izy, nitady ravina izy anakonana ny henatra. Hevitra avy aminy mba hiafenany an'Andriamanitra, satria menatra izy fananotana. Dia rehefa hitan'Andriamanitra fa nandika ny tenin'ny olombelona, dia te hanantona ny olona Andriamanitra. Dia nanao ezaka Andriamanitra namony biby. Rehefa latsaka ny raha amin'ny biby, dia nalain'Andriamanitra ny hodiny. Raha tsy misy raha latsaka, tsy nisy famonjena. Tandindo ny fiavian'i Jesosy. Lasa afaka nikovoren'Andriamanitra ny fahadisoan'ny olona sy ny henatry ny olona. Tandindo ny famindram-po sy famela keloko. Dia afaka ny fampiresaka tamin'ny olona Andriamanitra. Androany ihany koa, misy anankiray izay nandatsaka ny rano anao. Aza mijery ny alehibe ny fahadisoanao sy ny tsy fahamendrenao. Fa androany tenena tsotra amin'i Jesosy hoe tsy mendrika anao na dia ny anonona ny anaranao azy. Noho ny nataoko sy ny fiainako, ny fahadalako sy ny fahalotoko. Sokafo ny fonao dia mangataha famindram-po amin'Andriamanitra. Raiso ny famelan-keloko avy aminy. Manekeo anatin'ny fonao anokatra ny ao anatinao lalina. Fa hozy izy Paoly hoe hitafio Jesosy Kristy ary aza miany io nofo atateraka ny filany. Raiso ho fahasoavan'Andriamanitra. Afahanao miombona aminy, afahanao miray aminy. Fa raha tafasaraka amiko ianareo hozy Jesosy, tsy mahay manao na inona na inona. Hoy ny Tompo, anio voainy foko meteza piditra ilay fiainana ao anatinao. Fa izy ny mofo izay nidina avy tany an-danitra ho tena fihinana
Ary zay mihinana ny nofony sy misotro ny rany no anana fiainana mandrakizay. Ary Jesosy no nangana anao amin'ny andro farany. Raha izy nofo dia misaoran'Andriamanitra. Fa hoy izy talohan'ny alina izay namadiana azy, tia ny tenako izay vakiana ho anareo. Zao no ataovy ho fahatserovana ahy. Misaora azy. Tack izany koa ny ranom-boaloboka. Nandray ny ranom-boaloboka izy tao anatin'ny kaopy dia nisaotra izy ary nilaza. Tia ny rano famelan-keloko. Vaovao sady mandrakizay. Ho amin'ny fanekena vaovao sady mandrakizay. Izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka no vinanao ny mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piavany. Misaora azy. Misaotra Jesosy. Tiako ho fanatrehanao Jesosy. Tiako ho fanatrehanao. Tiako ny iray tanteraka aminao. Tiako ny ompo aminao. Tiako ny araka aminao mandrakizay. Tiako ny toetra eo amin'izay misy anao mandrakizay. Tiaka sitraka sy hanome voninahitra anao noho ny fitiavanao Jesosy. Voninahitra ny eo anao reny mandrakizay. Amen. Mahazo toerana kely ataontsika tiry ty izay ataon'ny Sara sy Eli, andaontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo andry zareo koa. Alleluia. Alleluia. Aorian'ny tiry ty dia mangataka ny tsiry ianao an'ilay hoe toe-po. Ohatry ny eniko ato anatiko ato. An'ilay hoe toe-pon'i Joseph Dafy. Kinao mlai funena namboarinao ai efanao tsy vitako ny saraka aminao lai fity seunao ai Reda to manaitra ny fanay Resilatra no ny atsaranao Ny fitiavanao dia ampiavabo ay Tiako ny fanatrehanao Mitondray am toeram-baovao Toerana fakely tsy mbola hitako Nefa tsara noho ny nofiko eo aminao Nanao zava-mahagagy anao Tsy afaka ataon-tsaiko le namonjenao ay Ody aho iangy azao dia zao Fantatry any fa no mampetiay Tiako ny fanatrehanao
mitondray am toeram-baovao, toerana fakely tsy mbola hitako, nefa tsara noho ny nofiko. Oh, tiako ny faranatrehanao, mitondray am toeram-baovao, toerana fakely tsy mbola hitako, nefa tsara noho ny nofiko eo aminao. Eo aminao. Vetivety tonga dia hanao fanahytsika zao, dia ny fanahy ataontsika zao a, ataontsika ho fiara-banatsotso ny taona ho an'ireto ray aman-drenitsika reto a, sady ihany koa androany ny fiarahana amin'zareo a amin'ny didy voalohany aty France ity, dia raha sitrapon'Andriamanitra mbola tsy ho veriny Jesosy dia amin'ny fin mars indray. Dia ny offrande-ntsika ataontsika zao zany a, tena hoe tsy avainy am-ponao atao. Ten'Andriamanitra miteny hoe aza miseho foana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia andao tena hoe raha anao tsika aza terena satria atao bonanele izy, satria ho atao ananoa pasteur atao mivady sy ny tsara sy ny zanany le izy, fa ataovy takony ho an'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra miteny foana hoe ninina ataontsika dia ataovy takony ho an'Andriamanitra. Tsika tsy hanome ho an'olona fa hanome sy vokatsy ny fo, dia ataovy tokony ho an'Andriamanitra le izy. Zany dia amentsika ny rahalahy ny fanolozana ny fotoana, ady ao anatin'izany ataontsika ny fanatitra, dia avoantsika mianakavy hiaraka n'olotra n'le izy ho an'izareo koa ampian'izay. Tsy moramora ny makatò, manefy ny sitrapo, mandany tenako. Tsy moramora ny manarady, milanja ny azy fijalinao Kristy, manompo anao Jesosy. Tsy voatery ampifaly ahy, nofoko mangay ahy, mazovana ny fanahy. Ny fanamasina tena amiko no tena rena, dia miaina amin'ny fanetretena. Ataontsika hiarahira hoe farany lalanao Jesosy ny lala. Farany lalanao no lalako, sy sitraka no sitrako, hierinao no heriko. Tsy izay toekotsony Jesosy manoloka androany natao, kaoka izay tianao. Tsy izay tiako fa izay tianao, tsy fievitro tsy mahitrao, akato ny sitraponao.
indraindray tosarotra kely fa ny fiainanay dia fanitretena zaho ane tsy maty aleko metry farany ambany isandratanao ambony izany hitany vasatany farahalananao lalako Jesosy Faranilalanao no lalako Sitrako no sitrako Mierinao no heliko Tsy izay tiako fa ny tianao Jesosy no tanteraka Tsy izay tiako fa zay tianao Ny fieritro tsy mba mieritrao Ankatony sitraponao Kinarany atahorako Jesosy Inonano atahorako Inonano mapanay Aminieri ni fanay Androsoatiaya Natsika iaraka anao fa raha ny lalanao ny lalako Jesosy Raha ny lalanao no lalako Sitraka no sitrako Ny herinao no heliko Tiako fa zay tianao Tsy fierotro fa fieritraa Atao anely sitraponao Tsy kitiaka mafy teo anao Jesosy Voninahitra ho anao Jesosy Migaby ny pastera rehetra mba katesa fady pastera rehetra pastera miarapa pastera Nambina fa nitolozy manokana toatsika itiako anazy fa zay natongavany aty miaraka amitsika amty finalina ity a pastera Andry pastera Landy pastera Natenaina pastera Nakaiza ay aiza pastera Landy pastera Miraso ndre pastera Antsa Safoaka, ok. Eny tompoko. Ndreto zahay dada sy mama solo tena rehetrarehetra ihany. Tena faly zay manana anareo tena faly zay ny afatogavanareo aty. Tena hoe vitanareo mandao na dia hoe ngeza be raha ny zavatra miandrany madamo zao. Tsy nataonareo zavatra kely koa ny aty aminay aty. Ataontsika itehaka ny amin'izay aloha tompoko. Mety tsy vitanay mamerina ny hoe nataony fotonareo hoe famerinana mety tsy lany lareo tamin'ny fahatongavanareo taty fa zao Andriamanitra afaka mba meniny rehetrarehetra tompoko. Afa mifonay mianakavy reto tena hoe izay avy aty amponay araka le teny azony teo dia tsy ho voavity vola ary tsy ho voatakalo inina ihany koa no afahanay tompoko manolotra ary ty tena hoe afa-ty amponay ty dia misaotra ny amin'ny teny rehetra misaotra ny amin'ny hafatra rehetra ary tena hoe oka mifonay tsiray avy tena ho lonaka andray izay tena andritra zay volan'izay nanomboka tamin'ny natongavana ka hatramin'ny androany dia tena hoe raha ohatra kosa ka tsy ahita vokatra amin'ireny Jesosy dia mila mandiny tenintsika tsiray avy mazava tsara ny hafatra androany angavatra no résumé tsony fa tena tamin'ny teny gasy ofisialy tsika malagasy daholo ny teto ary tena mino fa samy nahazo tsara tena oka re tena tsy ho latsaka tany fa tena ho ao-po tsy ho voasarikitry ny tsilo ary tsy ho voapatipaty zao fiainan'izao tsony fa efa ho avy Jesosy fa ho avy Jesosy dia tahaka ilay famaky teo ambony rano ny fotsika itsikafina avokoa izay mavesatra rehetra dia ndao tsika itehaka ho an'i Jesosy mangataka anareo tompoko mba hitsangana ndao tsika hitsangana dia hivavaka ho azy ireo da izy Daniela
mandrosa anareo tompo mba hivavaka ho anareo zay anareo tsy hivavaka mangataka ny tampetera va hivavaka sa izy anteram-panaovaka ho azy ireo sa izy misy fasiteny mianotra ny tanatsika dia samy koa tsika rehetra mivavaka tena tonono izay hoamponao an'izy ireo raha mbola tsy nanana occasion anao hatram'izay dia androany ny fotoana hitsofanao rano azy ireo ihany koa raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zokinay mivavahanay aminao zao fotoana izao mivavaka aminao izay misaotra mitery mankalaza ary mivoninahitra anao tompony alehibe ny fitiavanao ny alehibe ny famindraponao misaotra anao indrindrandrindra kosa anao namezanao anay ireto mpanomponao ireto hitanao tompo nidiza ny tantananao nandevasanao azy taty dia apetraka fianam-bitana tananao tompony momba azy ireo tsiray manontolo mifaran'izay madinika hatramin'ny lehibe indrindra ny fianaran'ny ankizy ny adidy ny andrarakitra rehetra tompo dia apetraka fianam-bitananao momba n'izy ireo ny fiainan'izy ireo ny fanahin'izy ireo ny fahasalamana ianao koa ny tomba dia mihery any tanjaka azy ireo tsirairay avy satria tsy mora tompo tsy mora ny lalany menao azy ireo fa ianao ny ameno hery azy tompo anao fanahy masina midina anao fanahy masina dia manotrona maheran'izy ireo amin'ny fiainan'izy ireo manontolo izay raha manontolo izay tavavoreto koa tompo dia apetraka amin'ny fiainantananao fiainan'ny tsirairay avy mamindra fo amin'ny tsirairay avy tompo tanàna tompo ahitoetra amin'izany teninao izany ahimikitra tsara amin'izany teninao izany dia apetraka fiainao izany rehetra voninahitsy tsy ny anaranao irery ihany saotra ary tsara fo indrindra saotra ray masina amen amen manolotra tompoko antiavateampona ity sady tena hoe fiarabany anareo tratsony taona miarabanareo koa izay tena hoe tonga ava soa ny tanàna andray a dia hijery anareo oatra zay amin'ny zoma fahita lavitra fofeny fisaorana sy fakasitrana metiny maneo eo anatreny fianakaviana sy tsika menakavy ny congrégation ny pastorsa ny mpiara-manompo rehetra tsika tsiray avy izay tonga manatrika mafoya misy aminareo kasian'Andriamanitra tena hoe aingany Madagasikara zay dia mahatsiaro hoe zany ianao firiany ihany na manao firiany ihany misy tsy mahavita manatateraka an'izay fa tena mitondra mbavaka amin'ny tena zava-dehibe koa anatin'ilay izy tena mitsika hoe aza sy ny resabola amin'ny fanjakan'Andriamanitra aza atao vesatra reo ny resabola paster Rodolphe miteny eto aza atao vesatra ny resabola resaka hoe fafahana manome na tsy fanomezana fa rehefa omponareo fitiavana dia afaka manao zavatra rehetra tsika nazana nareo tsisy hoe fatrany hoe be loatra no nataoko na kely nataony ihany fandao hoe tifakaty Jesosy efa ho avy tena ataova anatin'ny fotsika hoe tsika rehefa mifankaty dia afaka manome ny rehetra avy amin'ny fotsika ho an'ny sakaizantsika sy ho an'ny olontsika dia andaotsika tena hoe zarantsara indrindra avy amin'ny aton'ny fotsika dia tsy ataontsika sakana zany hoe fanomezana na tsisy ninninina aza tiako foanareo fa vao mainka hoe matsiarinareo dia mandona amin'ny foko zany hitanareo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy zao ho an'ny Andriamanitra hitanareo ozy sy Paoly zay araka ny alehibe ny haren'ny fahasoavany eo amin'ny Kristy Jesosy tsy ho ritra zany nareo amin'ity taonjobily ity ary na mipoketra na ny hery na ny tanjaka na zay zavatra rehetra nafafonareo teo amin'ny fiainanay toy izy baiboly Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asa tsara rehetra reo vavaka sy moalika amin'ny forotra manatateraka ny mission teto Frantsa sy nandray anjara rehetrarehetra tao anatin'izany tamin'ny fanaratam-bavaka mangingina tany an-tranony tany amaly fitio any tsirairay avy Andriamanitra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ity taonjobily ity Jesosy miteny fa isaky ny taonjobily dia manao zavatra izy betsaka ny témoignage reko nanomboka tamin'iny janvier tamin'iny décembre 31 mandrak'androany eo amintsika tsirairay avy reo za tena mino fa Andriamanitra anoy endreny amin'ny dingana tsara lavitra voninahitry ny anarana sy ho ritra zany nareo amin'ny anaran'i Jesosy mandana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa amin'ity taona ity
anisy fanovana amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra ary any eo voan'ny fahalebiazany manoloana amin'ny fahakelezanareo tsirairay avy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy varavarana misokatra. Raha ranomasina mena aza ny sokafana tonga tany maina, tsy ampafiriny amin'izay lalina ny sokafany fiainanao anatanterahany zavatra mihoatra amin'ity taona ity. Raha iso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Andriamanitra ny fona manontolo eto ny fanamasina eto ny herin'Andriamanitra ny titakarivoty. Misy olona manana problema na tsy fahampindra eto, tsy fahampindra, tsy ampiraha ianao makanesa ty aloha manana problema na tsy fampiraha mora reraka, makanesa ty aloha fivavaka ho anao avy, tsy problema na rein zany, tsy fampindra le izy matetika, makanesa ty aloha fivavaka ho anao azy ao. Faina amin'ny lanitra ny tanitsika dia misoran'Andriamanitra. Dotsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra Jesosy ny fitiavana sy ny fahasoavanao. Misaotra ny amin'ny famindraponao sy ny fahatokianao eo amin'ny fiainanay. Mpiara-manompo rehetra rehefa vita ty fivoriana ty ho an'ny mpiandraikitra sy ny mpiara-manompo rehetra. Aloha rehefa vita ny fivoriana tsy mbola misy mandeha aloha fa misy rafim-pandaminana sy zavatra ivorintsika mpiandraikitra rehetra rehefa avy eo par rapport ny asan'Andriamanitra. Dia manasa ny rehetra sy hiditra mpiandraikitra sy mpiara-manompo koa ato amin'ny asa fanompona mba hijanona rehefa avy eo fa mitoetra ny an-dandry ty dity. Amen. Doi ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ainareo fa mitendry an'ilay ina hoe zay nantenaina, zay nantenaina ho fiono. Zafady niry fa mba nagatahako zay. Zafady niry. Ty zanako vavy ty tsy nina tena. Io tena tiako tena tiako zanako vavy io. Ataontsika amin'izao fotsiny ohatra ny akoky izy. Alléluia. Zay nantenaina ho fiononam-potsika rehetra dia anjary rava-maina sy afoy avoko fa ny eto an-tany tsy
Timbawe Duri Setinizai Nimifakati Timisifanai Azwinuna Afati Zeso Befiti Enisati Isiteti Naitireu Tirarini Ataminiwe Kibunona Efananzuwazi Teti Fanurese Ninita Nitu Jasu Sai Antenaina Ufiunu Napu Te Anzari Ravamaina Sia Fui Avuku Fa Nyetuantani Timbawe Duri Setiniza Nimifakati Setini Top my pé Nimifakati Cura, cura, Aleluia. Alléluia. Alléluia. Amen. On va bientôt terminer. Merci Seigneur pour le culte d'aujourd'hui. Alléluia. N'oubliez pas, tout à l'heure, juste après il y aura 2 chants de louange pour terminer. Et juste après ça, on invite tout le monde à rester parce qu'il y aura une petite collation juste après. Je dis petite, mais peut-être que c'est pas petit. Mais voilà. Il y aura à manger après. Voilà. On va faire... qui est prêt encore à louer Dieu pour terminer ce culte? Alléluia. Alléluia. Donne tout. Dis à celui qui est à côté de toi, donne tout maintenant, donne tout. Alléluia. Yes. Vous chantez avec nous si vous connaissez le chant. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Hey. Yo, vera miradora. Easy, mama, Jehovah Jireh. Manda si chandar marari, rasin jamalari, Jehovah Rafa. Easy, te manda uma miti, minha cama que eu cona, Jehovah Shammah. Rama da ucha de mandume, via dana na uaie, Jehovah Shalom. Vera mirante que se mama tia sanaj. Easy mama jai sananjo, Jehovah Jireh. Manda si janela marari, rasenja marari, Jehovah Rafa. Easy te manda o emi. Easy te manda o amiti, mi aragami que o fona, Jehovah Shammah. Ramata uja de manume, fiadana na uaie, Jehovah Shalom. Hey, Zarek, I like when. Serech, I like the awam now, awam now, awam now. Serech, I like the awam now, awam now, awam now. Serech, I like the awam now. Awam now, awam now. Serech, I like the
Mamadia isanandro, Mamadia isanandro, Jehovah Jireh. Manasitra naira marari, Rasendra marari, Jehovah Rafa. Izy tsy mandao anitsy, miaraka mikrofona, Jehovah Shammah. Namatahotra ny mandobe, fiadanana ho ahy, Jehovah Shalom. Seretra ilaiko dia ao aminao, Seretra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. seretra ilaiko e, Seretra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. seretra ilaiko dia ao aminao, Seretra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. seretra ilaiko dia ao aminao, Seretra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. T'es socio, t'es so, t'es so, T'es socio, t'es socia, piano de ampiwai, piano de ampiwai. t'es socio, t'es so, T'es socio, t'es socio, t'es socia, piano de ampiwai, piano Laisse de un employé là, t'es ampiwai. social, T'es socio, t'es socio, t'es socia, piano de ampiwai, piano de ampiwai. t'es socio, T'es socio, t'es socio, t'es socia, piano de ampiwai, piano de ampiwai. you know, Piano de ampiwai, piano de ampiwai, piano de ampiwai, piano. Piano de ampiwai, piano de ampiwai, piano de ampiwai, piano. laisse-moi fier, you know, Piano de ampiwai, piano de ampiwai, piano de ampiwai, piano. you know, Piano de ampiwai, piano de ampiwai, piano. Awam now. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avant de terminer par le dernier chant de louange, on m'a dit qu'il y a Teny qui veut faire un témoignage. C'est ça? Ok. Témoignage de 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Et on va terminer par le chant de louange juste après. Merci. Tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy no ijoroako eto a. Tena tsara izy e. Voilà. Tena hoe taloha tena za zany tena tsy androko ny katonan'iny taona iny fa tena taona tena hoe somary mafimafy tamiko le izy fa tena ifarana ny taona tena hoe namaly Jesosy tena tao anatina tunnel lava be pendant des années dia tena nisy fotoana tena hoe tsy neto ny vavaka nataoko fa tena nisy fotoana à un moment donné ny tena hoe Jesosy raha tsy ilainao intsony dia lève tellement narary aho tena tsy zakako intsony. Nisy fotoana nandositra hoe à chaque fois misy anina dia mandeha mody any Madagasikara tena hoe te hoe akaiky ny havako fotsiny zao a. Nefa rehefa miverina aty dia mireprendre indray le ady fa tena hoe tsy takatry ny saina nanokatra tena fitiniko kely izy a be da be le izy fa le zavatra fara nataon'i Jesosy no tena hoe anaovako témoignage eto a. Tamin'ny fotoanany nisy fotoana narary mafy papanay dia nentina taty nitsaboana taty pendant 2 ans teo dia tao anatin'izany a nakapré zahay dia avy eo moa izy taty aoriana izy lasa ihany fa tena hoe nanolo tena ho an'i Jesosy izy vao lasa zay ny tena nitongiko eo Jesosy tena hoe izaho sy ny ankonako Jesosy hanompo anao a dia tena hoe anao izy a dia mbola tsy anao izy tamin'izay fa tena hoe tsy alainao izy Jesosy raha tsy mandray anao fa tena hoe efa promessinao zay dia tena hoe tamin'izay izy narary mafy a niantso anary zokinay hoe 30% sisa no hoe tokony havelomany dia za niteny tamin'i Jesosy hoe non Jesosy promessinao tanterao dia tamin'izay niala taty dia mbola niantso anazy dia inona ny tiany papa hoentiny ho amin'ny papa dia nampitondra kapa tena nividiko le kapa tany anaty avion mbola ny zavatra tsy ny zavatra tokony hoaniko teny anaty avion tsy nohaniko fa naprimiko ho amin'ny papa ty
tany anatiko zany tena hoe non papa sitrany papa tena hoe mbola tsy manana anao izy Jesosy apromesinao tsy maintsy manana anao ny avako ny taranako zay vao alainao Jesosy zay ny tao anatin'ny foko dia tena tonga tany ry zokonay ara efa tany fa nanadio fasana eto dia zasanao za hoe non maninonareo manao an'izany fa tsy maintsy sitrany papa io dia tamin'izay tena hoe niala taty dia efa nitondra lettre d'hébergement niala taty noentiko tany nefa izy amin'io tena efa manao sonde et tout fa tany tena hoe gloire à Dieu tena hoe afaka niaraka nandeha nivelona nakaty izay mianaka tafatsangana izy dia taty izy tena hoe ny miaraka amin'ny vavaka foana izay tena hoe nandray an' Jesosy izy nandray an' Jesosy izy 2 ans après izy vao lasa taty anatiko izany hoe non ho hitako izy na lasa lohaka izy ho hitako izy satria nandray an' Jesosy izy tena hoe gloire à Dieu izay moa izany ny atombohan'ilay izy fa ny zavatra ngeza be mbola nataon'i Jesosy tao anatin'ilay izy dia za hoe tena hoe vola be ny tsabona anazy tamin'izany dia ny zavatra niseho il y a 2 ans ny zavatra tena hoe nandalo tena hoe tunnel araka lazaiko nareo hoe tena hoe raha atao hoe ohatra hoe teto nisy anahy dia tena hoe nidarapoka tany amin'ny tany tena hoe mety mbola niletika ary tena zay natonga nanteny hoe tena tsy zakako tsony Jesosy tsy zakako dia tamin'izay fotoana izay tamin'ny il y a 2 ans tamin'irentsika ilay nisy an'ilay Covid dia nanao vaccin Covid dia 2 semaines à peu près teo nanao AVC vokatra an'ilay vaccin dia tao ampiasana amin'io tena hoe nanao réunion zay dia teo ny hoe dia ohatra niteniteny foana dia niantso anahy ny collègueko niantso anahy ny chefko dia tsisy fantatro zareo dia avy eo dia niarivan'iny tany amin'ny urgence dia ilay zanako kely sendra tao nanao télétravail tamin'io dia sendra tao an-trano izy roalahy kely dia izy roalahy kely tsy haiko izay nataon'zareo fa tafiantso ny dada ny tany à Lyon izy dia tafiantso ny misy namanay eo akaiky eo dia tonga ilay namanay nakan'izy roalahy dia tafiantso pompier ohatr'izany dia rehefa avy eo amin'izay miverina ny saiko ny rapitson'iny dia avy eo moa izany dia karakara nanao analyse et tout dia tena hoe tsy misy ninina tsy tokony nanao an'ilay AVC fa tena hita zany neurologue ny teny hoe fa le vaccin dia 4 mois dia tena hoe arrêté zany 4 mois verina ny asa 4 mois après nisy olona ronina n'olo anahy tao anatin'ilay asa dia miverina dia tsy nitovy tamin'izaho taloha tsony ny fomba fisainako ohatra ny hoe miasa kely misy zavatra ohatra ny hoe sarotsarotra dia tonga dia monsieur stress dia tonga dia tena farany teny tamin'ilay chefko non za hiala tsy vitako tsony dia niala dia nanomboka teo aussi izy nareo tena hoe tamin'ilay pré nitsaboana amin'ny papa tamin'ny voalohany ilay izy teo amin'ny 2000 teo par mois tokony alohako dia tateo aoriana efa niena ilay izy 1000 mahery teo fa tsy mbola tsy voalohako tsony satria za niala tamin'ny asa dia tena hoe tsy nisy ninina tsony zany tsy afaka nandohan'iny 1000 € iny tsony dia nandalo ny zavatra be da be teo amin'ny fiainako tena hoe tafiotra zay ny ampidirako azy tafiotra be dia za moa tamin'io niala avy any Lyon efa taty à Paris tamin'io izay telo mianaka kely dia tena hoe ady ny lalovako tao anatin'ilay izy dia tamin'ny faraparan'iny taona iny tamin'ny nisy taona zany tamin'ny tsy haiko mois d'avril tany dia eo am-pivavahana dia misy miteny hoe mandroatany amin'ny Macron dia ohatra memeha zany hoe Jesosy efa ho lasa dalanga ampitizako hoe mandroatany amin'ny Macron dia mivavaka dia tena memafy le feo hoe mandroatany amin'ny Macron Jesosy inona ary zany dia ohatra ny hoe tsy te kitsona fa isaka mivavaka dia misy mitena zany na iray andro rajela ratsako manoratra amiko Macron dia avy eo dia tena hitanareo fa en fait lisy tena révélation avy any amin'ny Jesosy en fait le izy dia tena nandeha ny fotoana dia tena tananako Jesosy ahoana ary ny manoratra any dia inona no soratako any dia fa tena hoe nazava be ny directive hitako hatramin'ny adresy
nanoratra dia ozy n'olona raha mety manoratra any hoe vazaha sy ohatran'izany mety heritaona vao mivaly dia za gasy kely rindra kely ty ve dia fa nanoratra ao sisy nareo même pas une semaine après dia nahazo valiny aho dia tena hoe olona anankiroa no tonga dia niantso anahy nazavaiko tao fotsiny kako hoe za nanao AVC vokatry ny vaccin Covid dia zaho tsy miasa tsony nazavaiko teo daholo zany efa manana pré zao olona roa no tonga dia niantso anahy avy any amin'ny préfecture indray dia indray assistante sociale dia hoe zay ozy izy nao nanoratra tany amin'ny président dia io kakabe zay zany zay le tsika le mivavaka tsika ohatrany tamin'ny petera tany amponja dia le Paul tany amponja dia le mivavaka dia avy eo efa nandondona dia mbola mivavaka ihany nefa ny zavatra efa mivaly atsy fa tena hoe tena tsy takatry ny saiko zany rehefa niantso anahy ry zareo dia tena hoe déjà aloha ny momba ny tao an-trano nanampiany anahy sy ny zanako dia ny anankiray tena hoe nanampy anahy momba ny tany amin'ny Banque de France. Imaginenareo hoe za zao raha vao miantso any amin'ny présidence tena hoe manana ligne directe any amin'ny présidence zao tena hoe tsy takatry ny saina tena hoe voninahitra nandro tena hoe gloire tena za tena tsisy dika tena hoe vovoka tena hoe tena tany amin'ny farany ambany fa tena hoe vao miantso dia fantatra anjareo hoe madame Olina Rindraozy zareo dia tena tonga dia fantany dia zareo na ny any amin'ny Banque de France raha avy eo natsondry zareo no dia fasany taratasy hoe annulé ontrosany madame tena hoe teneniko anareo tena raha adika amin'ny teny gasy ilay izy amina miliary fa tena hoe io Jesosy io tena hoe ambony tena hoe tsika tena hoe zanaky ny ambony rehetrarehetra mihitsiny tena hoe tsy imagineko mihitsiny hoe za zao teneniko anareo nanoratra tamin'ny herinandro lasa teo nanoratra farantany aminazy nisaotra anazy dia ozy hoe zao tena hoe misaotra anareo tamin'ny zavatra rehetrarehetra annulé nitrosako tany amin'ny Banque de France zavatra farany angatahako anao dia tena za mba te hiverina hiasa dia tena hoe mila hoe structure spécialisée amina hoe te hiverina ohatra ny asako teo aloha fa zany hoe entreprise mba comprendre ana hoe rehefa reraka dia mijanona dia mbola tsy mivaly lohany iso mino fa tena hoe hiverina hiasa amin'izay tena hoe voninahitra Andriamanitra tena hoe tsy takatry ny saina zany tsara io Jesosy tena hoe gloire à Dieu. Alléluia. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va louer Dieu pour tout ça, pour tout ça, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. Alléluia. Vous n'êtes pas en Luarinaye, atakulua.
100%. Prends de l'espace, prends de l'espace. Akalaza wamte akawanete sose. Akalaza wamte akawanete sose. Akalaza wamte akawanete sose. Akalaza wamte akawanete sose. Akalaza wam nura kura kanete 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 sose. Akalaza wam tia no nete 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 sose. Hey! Indru! Hey, hey! Andriamanitra! Hey! Indru! Hey, hey! Teo Janesan! Hey, yeah! Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! Sereja, mandi dans l'entour. Hey, mandi zawana jamat. Hoi yo, hoi yo, habisaye, tungate sose, anasichanulo, hanapakulo, hanaponabut, 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 hanaponabwe, hanaponabwe, sotikayane, hanaponabwe, hanaponabwe, sotikayane, hanaponabwe, hanaponabwe, sotikayane, hanaponabwe, hanaponabwe, sotikayane. Itakita satana, itakitawa. Itakita satana, itakitawa. Itakitawa mbanya, itakitawa. Itakitawa mbanya, itakitawa. Itakitawa. Haya. Hey! Hoi yo! Hoi yo! Habisaye! Tungate sose! Anasichanulo! Hanapakulo! Hanaponabut! Ponabut! Hanaponabut! 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 Sotikayane! Hanaponabut! Hanaponabut! Sotikayane! Hanaponabut! Hanaponabut! Sotikayane! Hanaponabut! Hanaponabut! Sotikayane! Itakita satana, itakitawa. Itakita satana, itakitawa. Itakitawa mbane, itakitawa. Itakitawa mbanya, itakitawa. Itakitawa. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Tu comme ne bukat Simon zawe dashifa ko ikratuye. Tare. Ata vetronta na dirsora na demanta funo mantur. Soda Jesus. Makasita katumpo. Wanofa kastana mandaksai. Ito amin'ny asafany pona manomboka zao a dia misy ny chorale tanora
ary isy ny koralina zokiny andao tia tana mafeo an'Andriamanitra anonsena mba ndeha ty aloha le koralina zokiny rehetrarehetra le nanolo teno koralina zokiny makanesa ty aloha misy zany ao e anao koralina zokiny makanesa ty aloha tapitapoka ve zao ary oka misoratra anarana ny koralina zokiny rehefa avy eo misy fisokafana ho an'ny koralina zokiny ary tena mitsotra aminareo fa manao koa zokinireo any amin'ny tatiniry zany misoratra anarana ny koralina zokiny aiza tatiniry izy efa lasa izy aiza tatilalaina izy tatilalaina zany misoratra anarana amin'ny tatilalaina ny koralina zokiny ndao tia tanina mafeo an'Andriamanitra dia izy koa eny rehefa avy eo tataraina daholo ny asa fanompoana fa misokatra daholo tsika izay mbola tsy tafiditra anatin'ny fanompoana midira manompo an'Andriamanitra vitiny endry vetivety présenteko vetivety zanaky ny pasteur antsika ny Madagasikara izy andao tia tanina mafeo an'Andriamanitra zanaky Zokrado any Madagasikara pasteur Zokrado menao fa nefa fanompoana eto amintsika izy mety hoe mety Frantsa foana izy na mety hoe mandeha Madagasikara fa tiako fotsiny miprésente anareo fa tsy afy izy fa konatsika atao trano zanaky mpitandrina ato amintsika andao tia tanina mafeo an'Andriamanitra afaka miditra indria amin'ny koralina sy manao miaraka amin'ny pasteur tanjona andao tia tanina mafeo an'Andriamanitra halleluja eny ary raha saron-tsodrano zay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen vetivety kely fotsiny mazao toerana vetivety fotsiny ohatra mba tiako mba handray anjara kely eo anatin'ny fanompoana kely izy menadano an'lera hoe momba fitiavan'Andriamanitra makanesa telo misy ira kely zay vao mba tiako mba hotondreo pasteur tsy maninona ok pasteur safa maintsy zokiny merci pasteur zay dia zara fahasoavantsika orina an'io ireo Very out, I love you, know. Radio, rifaccio, you know. Metà di fiti avane facissina fenoai. Resi la trafaiano iano ma pediai ampianaruai già you want me now but you very sign for manana le fitiavana natu zawa yewa kakina
efa mindramponao no mampijoro ahy ka tsy anjerao raha mbola manananao ny tsara ihany no efa nirinao ho ahy aleo any izay mety anakanay ampianarino ainy ndray eo aminao mba tsy ho very saina fa manana anao le fitiavana matozao eo akaikinao no ahitako fahasambaranao no ahitako fahasambaranao Saron fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ahy fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Soyez bénis tout le monde.